anaty Aizipito. Ireo anome aina ny tantara Lantosilivy ary Ioly miaraka amin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanantsy tosy. Tena tsy miraraha mihitsy fa tsy mirarahanao ahoany vao teo ianao ny tonga dia zao indray milaza fa hoe andeha fa andeha ho aizy amin'izay ny andro nge efa alina ka rarahanao inona raha izay alehako any andray kosa tenao sao dia heverinao fa vita amin'ny donanam-pony ohatr'izao ary ty fainany ity tsy maintsy mitsikaraka ranona fantatro ange fa andeha ho any amin'ny vehivavinao any ianao fa tsy misy an'izany dia maninona koa nefa na misy an'izany ary inona moa no tokony rarahinao an'izany ianria fa dia tsy misy dikany aminao tsony tokoa ve za ty leobe an'izany ary mianta mariny tena leobe fa za ilanao vanina isan'andro eto tsy mahalala leo stofoka aminao ny fanitsakitsahana ataonao aminy efa manginy fotsiny fa dia heretany eto ka zany ary noho izy tsy misy manery anao hiaritra an'izany koa ny eto rehefa tsy mahatata ranona mahazo mandeha mipitsika any andray kosa rianry tsy naposiko manana toetra ohatran'izany mihitsy ianao tena tsy naposiko ny toetranao ary zara ngaza mba tsaratsarainy ohatran'izany fa inona ny dia alahelonao amiko ka ino naovanao toera tsy zaka ohatran'izao tena vehivavy manorosory ahy mihitsy ianao ty leo an'izany sermoniny zany leo mihitsy ary mianta sady taraiky be koa fa alolo andeha zay fa eo anao andray dia mbola lasa ihany izy efa tena tsy misy dikany amin'ny tsony tokoa tsisy dikany fa dia atakalony an'izao karazam-behivavy rehetra any ivelany any izao toy ny mpiasa trano sisa tena fijaliana izao fiainako ato amin'ity tokantrano ity izao mafy amiko mihitsy izao nefa afaka ny anao inona moa tsy manapidiny intsony fa efa voafatotra tsy maintsy zakaina na dia mafy aza vao tiry mianta olo mianta vao aty zay ngamby izy fa tonga tena efa restory tanteraka oay aino efa miray marainy zao dia izao ve vao manala miditry ny trano vao aty varavarany tiry mianta zay ve dia mbola tsy henonareo ihany efa ho avy ary fa maninona dia efa kotrokotrony mamafa ohatran'izany ny varavarany sady manaitra amin'ny manodidina kefadiny firy zao nandondona teny efa tsy rarahanao mihitsy ka zaza mbola tany am-pandrianako dia na izany ara vedy etsoenina dia matoro maty ohatrin'inona ary mianta orianria efa maray maraina nge izao efa ao anatin'ny toromaso tanteraka fa sao dia mba hiverinao fa hoe ka raraiko inona na amiray ary zao tokantranontsika nge ty rianri mba asio ajany ihany re mba lelaviko ny faladianao dia efa tamin'ny firy ve ianao no miala teto dia zao efa amiray maraina izao vao miditra ny trano sao dia mba tsy rariny intsony zary mianta dia efa miteny anao aza hanaovana sermony ohatr'izany fa leobe tsy maintsy miteny ihany ahy tsy mety ny eritreritra satria tokantrano ikambanantsika sy ianao ty zao no izy oko tsika samy anao zay tiatsika fa aza mifampiteniteny zany intsony fa inona mihitsy ara ny tena mahatonga anao anao an'izany tena tsy azoko mihitsy sa efa leo ahy ianao ka raha mahatsiaro tena leo ianao raha matotiana tofoka dia afaka miala mazava be nge zany sao dia verinao fa misy mitana sy mitambitamby aminao reto mahalalaka io mivaravarana fantatrao fa efa resa dia ataonao an'izao leobe an'izany arangah eny ary tsy teny tsony tokoa ara zay ny tianao zay mihitsy zao ny tena mety io misarina mbola latabatra io ny sakafonao za tsy hinana tsony fefa voky tonga angamba dia atory fa nitoromaso zao no tsy ampy amiko za angamba etsy amin'ny seza lava etsy no atory fa maninona koa tena tsy tatoko mihitsy ilay fofona ranomanitra amin'ny akanjonao fa tonga dia mitady ioka mandana koa any fa tsy misy tambatambazana izany eto dia ohatran'izany akery rindra ny fiainanao an-trano ao tena mafy ingeky dray mampa
mampalahelo izany ka dia tena tsy miraharaha andritsony izany ry amin'izao. Ataony avokoa rehefa karazana fanitsakitsahana tokantrano ary tsy azo tenenina amin'izay tiany atao izy. Tena tsy nampoisokanana toetra ohatr'izany mihitsy izy iny ka. Zaky tena diso fanantenana tanteraka ny aminy. Potika mihitsy ny fiainako amin'izao Saviky mbola azo eritreretina ihany hoe mety hiova izy indray andro any. Asaky toetra ratsy aloha azo elany. Saingy amin'izao fotoana izao no mijaly sy mila fanampiana. Ka afaka ny anao inona mondry amin'izao ka? Ka eo mihitsy angeky tsy maintsy hiaritra an'izay mitranga rehetra ihany zaniko. Fa izy izany dia efa tena tsy menatra tsony mihitsy amin'izany zavatra ataon'izany. Tsy misy mahamenatra azy mihitsy izany ary vao mainka aza abaribaro ny eny Amasom-bahoaka eny. Isaky ny olona mahafantatra ka tsy miteny amiko fa miaraka amin'ny vehivavy hafa noho izy. Indray andro izay tokoa aloha nahita azy fa tsy sany teny tamindry. Efa tsy misy miafiny izany. Mijaly angeky izahay. Tena mampalahelo aky indrika. Nefa tsy hitako ity izay atao hanampianandriko. Eny fiaina tokantranoko tokoa moa ka sarotra na dia ho an'ny namako aza ny hanampy ahy. Amin'ny fomba ahoana tokoa no hanitsiana azy amin'ny toetra ratsiny. Ndraso fa hitako izay holazaina aminy rehefa mihaona aminy ahy. Olany rora fotsiny eo koa ngendry. Za zaky tsy mahateny azy ary mila akasy tanana mihitsy izy amin'izany inge. Tsy maintsy miteny ahy. Way, tena ohatra ny fanina pikia zany Efa manino ndry? Tena fanina rindra. Andriamanitro. Mianta. Tena safotra ty marina. Tena tsy mahatsiaro tena mihitsy. Fa inona koa ary nahazo azy tampoka teo Mianta. Andraso aloha ianjo vonjika. So sanatria manino mety miantako. Efa tsy maninona tsony ndry? Efa tsy maninona tsony eky afa dia misaotra betsaka. Fa nanina tampoka teo aloha ndry. Tsinitsinina teo dia safotra tampoka teo am-pitsanganana teoko. Izay mihitsy ny nahataitra dia netiko teto amin'ity dokotera ity ndriko. So ihany moa fa teto kaiky dia teto ny netiko. Ndriko ange tena ny sahirana mihitsy fa misaotra mihitsy eky. Ahoana ka efa tsy maninona tsony ahy. Efa mahazo aina tsara. Nefa na zany aza. Ndraso aloha andrasana izay lazain'ny dokotera teo fa ohatrany mbola nisy zavatra nataony teo amin'ny fizahanandriko. Fa ahoana ozy izy? Oka aloha fa aty izy ty fa tamy. Bevoka veky izy za. Tena tsy noeritreretiko mihitsy. Eny eky bevoka zany ndriko. Fa tsy vaovao tsara ary ve zany? Fa ndry ity toa ohatrany variana be am-pitsanganana eo fotsiny. Manana zazakely zany ndry io ako. Rindra? Fa ka iza ve mbola vonina indray an'izany? Inona no iandrasana azy io? Fa ahoana ka? Karaha korotandava ohatran'izao mety iandrasana an'izao vahiny kely izao ve zany? Afaka 6 volana eo. Aza mieritreritra an'izany aloha ndry. Ka tonga angeky dia any no le ansaiko voalohany. Mieritreritra ny fiainako tsy mba ohatran'izao no nofinofiko tamin'ny Henri mantsy. Eny, hita eo ihany izany fa aty zazakely ity aloha imasonako. Rindra, inona no mety ho ateraka izany rehetrarehetra izany? Fanantenana vaovao andrio zazakely io fa tena miteny an'izany amindria manandry finoana. Fanantenana vaovao ahoana? Mety ny fahatongavany aza no ampilamy manodisa eo aminareo sy Henriko. Ohatry ny azo eritreretina ihany tokoa izany mampiova zavatra ka mety hampiova ny toetrany na dia ny fainoany fotsiny aza hoe bevoky ndriko. Izany ve ke rindra? Tena mariny. Iza marina moa no mahalalana ny fiandrasana an'izany ho ela loatra no mampanao azy an'izao karazan-ditra rehetra izao. Eno nefa ka tokony mba hiresaka amiko an'izany mazava angeky izy. Ka tsy fantatra izay anatseny re. Eny, izay tokoa aloha raha nirariny dia mba hampiova ny fiainanay. Tsy mbola olona izay ko aminy aloha izany. Fa maninona kosa ka? Ka sao dia lasa aloha loatra fa aleo afaka kelikely. Tsy hitako kosa izay tsy lasandry aminy an'izanyko. Mariny, andraso mihitsy aloha ka tsy misy mahamaky raha tony amin'izany. Eny ary, nefa kosa aza dia atao ela loatra fa ndry ihany ange nijaly amin'ny fanitsakitsahany andry eo Raha sendra tafahoana ary nareo dia izao aza mbola milaza ny inona any aminy ndry. Eny ary, za koa moa ve moa dia ilaza inona aminy anjarandringa izany. Marina k'izany
mipetraka aminao eto ve? Henri, manahoana ianao? Manao indrindra. Salama ka, mipetra ianao eo e. Tsy misy tompo-toerana eto anga? Seza malalaka io fa tsy misy tompo-toerana izany. Ka zay tonga aloha ihany izany ko. Ary ohatrany mbola tonga aloha ihany fa tsy tara raha izany no izy a. Dia ahoana? Ka ahoana moa fa mba hiara-hiala hitahita aminao etoko? Ka io ary, eo amin'ny tavoahangy io mbola misy. Dia ataovy rehefa aza misalasala e. Misaotra rindra. Zahay mihitsy ny tsy afozako anao ty. Izany a? Tsy miova mihitsy ianao fa sarika lalandavy eny foana. Ny vehivavy rehetra no ohatr'izany daholo fa tsy za rery. Tsy miova fa toy ny lasa ihany. Izany ve? Fenao kosa aloha hafa mihitsy. Raha fantatro ny toetrako dia fantatro ihany koa ny toetra ny namako fa azo dianao faniny. Andray, namanao izy, mianta ve? Izy indrindra, ary mifanandrify amin'izay mihitsy ny zavatra tiako resahana aminao. Efa ela ihany mantsy no tadiavako anaoko. Ka misy ara ve ny tsy hitanao e? Nefa eny tsy maninona fa azoko tokony manome laharana manokana anao rehefa avy eo e. Ny fotoana hifazifaziana ohatr'izany no tsy misy e. Fa raha sy anjara-biriky ihany ny fitenenana anao noho ny fampitondrana sy mianta ho toy ny mpiravavy iray tapo e. Fa tena tsy rariny kosa ny fanitsaka nataonao azy a. Le ty tena tsy te hidi tamin'izany resaka izany ary Linda. Indrindra fa hoe ianao ny resaka amiko amin'izany. Tsy maintsy resahana izany fa nahoana ianao no mitady hanakombana ny vavako e. Eny e, fantatro angefa nitady resaka tany aminao tany izy. Fa manana an'izay tarainana nefa moa izy aminao ka. Miaritra amin'ny mafy aminao fotsiny amin'izao izy izao. Hitanao fa resy izy dia ampirafesinao. Fa iza kosa aloha no milaza fa mampirafy azy ahy. Tsy nitaraina tamiko izy tamin'ny voalohany. Fa raha nitoetra ratsinao ataoko fa efa fatapoko fatapirenena mihitsy. Efa tsy miafina amin'izy atsony. Tsy misy henatra amin'ny tany amamonako. Mba moramora aloha rindra fa dia aty antsika daholo ny mason'ny olona. Izany ny marina. Ka tsy mety mifanosipotako ohatr'izany ho aho. Fa maninona anao iny namako iny? Inona ny tena mpiovanao manjarina anao toy izao ka? Nefa tomba olon-kendry sy mahay mandinika ihany nahafantarako anao hatramin'izaiko. Ny olana ao hatrany rindra tsy ahaka. Satria miaritra aminao ary hitanao fa tianao izy dia izany nanaovanao azy toy ireny. Mba mieritrerita ihany laha. Ianao koa ny to hijoro isolo vavazetoko. Tiako fantatrao fa mbola manana ny namany izy. Afaka niaro azy amin'ny fotoana rehetra. Ary efa fampitandremanao anao koa izay teniko teo izay ka. Fa maninona no menao avertisement? Eny, dia ataovy ihany ariko. Tsy andany andro resaka an'izany ankerindra no mba nanatonako anao teto e. Ianao to tonga dia avy be amiko. Ohatran'ireny hoe nanao inona anao reny. Teo amintsika anie raha nandinika ohatrany tsy nisy ny olana mihitsy ny fifandraisana hatramin'izay. Izay ataonao amin'ny namako iny dia ataonao amiko ihany koa e. Raha voadona izy mba marary ihany koa ny haikoko. Iny resaka mianty iny ho avy aloha hijanona any fa manorisoro mihitsy. Zao rindra. Andony amintsika indray ny resahany. Ny fiarahako taminy azy efa fahatosoana goavana tamin'ny fiainako mihitsy ka. Indray ty vavanao. Maninona? Dia sahanao no milaza izany ety masoko eto. Ka maninona moa izany e? Izany efa miteny aminao fa ny amintsika sy anao tsy mbola nisy olana inona ary. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao e. Na dia ho tonga anao any aminy ary izany tsy maninona e. Fantatro mantsy fa tsy maintsy anao an'izany ianao. Ie, rehefa avy eo mihitsy dia efa ataoko fantany mihitsy ka. Ianao fotsiny no lany roa rano fa efa fantany ange izany e. Angatsy nambarany taminao. Mety adininy angambany. Tena tafidikizo mihitsy ny anta tafiditra taminao ka. Ka efa misokatra amin'ny danadana ny varavarany voany rindra. Ary efa sokafako anao indray izao ankehitriny. So dia ny amintsika ary ny tokony asiana resaka fa iny aloha raha hidaboka ny mihitsy. Aloha any fa efa tsy atiza tsony anie. Izany efa tena miteny aminao fa hanenenanao ihany izany teninao izany. Tsy misy hanenena an'izany e. Tena tsy fantatrao ve fa mitondra ny... Maninona? Ka. Indray, saika lasalasa ny vavako marina. Raha nisy kely dia voalazako tamin'ny hariva be voko ny anta. Nefa izy aza efa nanavatra mihitsy tsy teniteny an'izaniko. So ihany. Fa inona saika teneninao teo e? Ka mbola hanenenanao izany fa mbola veriko aminao ihany e. Zara ngaza mba etsona tody e. Tsy miantso tody aminao e. Fa eritreretra ihany izay atao. Hita fa izany no marinako. Fa hono ary nenta. Inona moa no tokony tantaranao ny fiainako any amin'ny rindrany? Maninona? Ianao ty tena vehivavy tsy misy ilana azy mihitsy, tsy misy fotony. Inona ianao?
Andray, fa maninona fialahanao fotsiny? Vehivavy mpanala baraka. Fa inona ny nanalako baraka anao ry ary no aminonao ohatran'izao a? Inona ny tantaranao ny fainao ka any amin'ny olona ny ivelany any, ha? Amin'izay ny olona avy nafa baraka ery masom-baoka ery ny vazavazany ohatran'inona. Fa inona nefa e? Izay toetra ratsinao izay mihitsy ny tena anisan'ny tsy nitiavako anao. Tsy ala-tsy vanina. Andray, ary aza vonoina ohatran'izao aho fa Tsy marary. misy saina mihitsy ianao ty. Oka ho aby fona aminao ahy e. Tira moa miteny aminao foana fa rehefa tsy zakanao ny fiainana ato amin'ity trano ity dia mahazo mandiny ianao e. Inona indray nefa mbola zavatra inona zavatra mbola nataonao? Zany nalainao baraka tany amin'ny rindra tany. Tsy nanala baraka anao izany fa izy na tsy ary ny tena no manana didy. Dia efa miteny aminao ary mianta fa ataovy fanondrona zay sa matoko ianao a. Aiza mivariko? Ka mbola mikarakara azy nge za io e. Maninona? Efa amin'ny zao mbola tsy misy anina masaka foana to e. Ka mbola fa inona fotsiny no ataonao ato trano ato hatramin'izay a? Hatramin'izay nge za rery foana misakafo ato rehefa hariva fa tsy mety mihinana ianao e. Ay, dia efa heverinao toy ny tsy misy tsony azy zany e. Tena tsy misy saina mihitsy ty. Inona iray tatazo? Andray, aria. Fa inona fotsiny makako an'ity no tsy hamasaka sakafo a? Inona ho a? Oka rehefa maty ahy e. Izany ny sahaza ny vehivavy etanao raha matity e. Avelao aza ahy e. Aza roitana ohatran'io voloko fa marary ange. Manontany ianao inona fotsiny nataonao tato hatrany maraina ha? Tena olona tsisy fotony mihitsy. Inona koa ny re mbola hijanona kapy? Aleo rangaha mandeha any velany any e. Velondry tamin'izany takanso sy ny vono izany. Eto amin'ny tratrako eto no mbola ohatran'ny marary ahy. Ankoatran'ireny mangana mitarehako hitandrireny. Tena mampalahelo izany nanaovana andry izany ka. Sao dia tokony hoentina mamonjy dokotera ihany aloha ndry. Veloka irindra amin'izao fa efa tsy maninona intsony a. Mariny. Tia indry mitondra voko tia mantsy ny sao dia sanatria izy fiatraikany amin'ny zazakeloko. Aza manahy amin'izany fa efa tsy maninona ahy e. Tsy nampoiziko anao toy izany izy noho ny fitenenako ka. Nefa nge dia fitenenana tsotra ny nataoko taminy. Ka lazainy fa nanala baraka azy hono za. Dia izany no antony hoe namonoly anazy izany dia hitariny lava be lehibe ny zavatra niteneniny to. Zavatra tsy misy dikany dia aminony ange. Dia efa mitatra tamin'ny fikasitanana mihitsy izy ity ankehitriniko. Ngahy tsy mampalahelo rindra. Mianta. Tena tsy tantoko aty izao ataony andry izao a. Mariny. Izao avy ny malahelo sy marokoditra mihitsiko. Tena te-hiteny andria hoe maninona kira misaraka amin'iny raha efa tsy zaka tsony a. Maninona rindra? Maninona raha mialy. Ka vadiko angeky inona tsara na ratsy. Tokantranoko foana ao ka io le hoe ny tokantrano fefiny. Raha fefina ve isy mihoatra noho izao e. Fa nitsakitsahana sy fanaovana tsinitsinina. Ny vono manaraka ihany. Sao dia efa tafahoatraka izany a. Tsy mety ki izany rindra. Dia mbola tsy fantany izany hoe be vokindry. Mbola tsy fantany satria mbola tsy nolazaiko taminy. Maninona nefa raha teneniny. Atao mifanao ngeky izao dia mampalahelo andry e. Oka mihitsy loha rehefa milamindamina. Fa iandro roviana ihany ary. Ka zaho mbola manana fanantenana hoe isindra sy lamina ny atezerany rehefa afaka kelikely ihany. Mandrapatonga an'izany dia tsy aheto tsy hoe maniry lozandriko fa ataony fanao foanako. Tsy maninona ki fa heretako foana. Anaraka mba amin'ny haindehibe indringa io amin'ny farany. Ka inona ary? Isaraka aminy dia andao ny tokantranoko dia ho aiza? Eritrereto ihany izay e. Fa tsy mampaninana mitasona andriana aminay aloha rehefa tena tsy hita tokoa izay tany aleko. Tsy mbola amin'izao aloha izany e. Korontana ny tokantranoko ka anjarako ny mandamina an'izany. Jereo nge tiandry e. Arao maso tsara mihitsy ny fahasalaman'io zaza akipondry io fa sao dia anahiranako. Na ny vola entina manatona dokotera aza angerindra tsy misy. Teo alohaloha teo izy te hanome vola dia manome. Tsy te hanome dia tsy manome. Fa izao izy tsy manome atsony mihitsy na ariary azy. Jereo amin'izaniko. Aleo fa apikondry e. Aza misalasala mihitsy miteny aty amiko raha misy ilana vola ohatr'izaniko. Eny ary dia misaotra meloa kirindra. Izay no mampinamana antsika e. Fa izao kia. Hoe ahoana?
tena mba miangavy andria mba tsy resaka ninina amintsony aloha raha sendra hoe tafahoana iny an-dalana iny zany nareo. Eny fantatro tokoa zany. Manjary ty amiko indray izy mamatratra mantsy rehefa avy eo dia andre izao mivokany. Eny ary tsy tokony nataoko tokoa zany raha nampoiziko mialoza nazo andrizaoko. Eny ho any efa tafitany aminy ny afatra ka anjara ny sisa mieritreritra an'izay ataony Rindra. Marina zany. Aleo fa tsy tentsony ahy. Ohatray ary toy loza no mipetrapetraka fotsiny eo fa tsy manolotra ny sakafoko e. Aiza ny varika? Tsy misy vary ao Henri. Maninona fa tsy misy vary ahoana? Ka ianao ngamo nanome volahy efa ho firy andro izay. Sy kely taty ampelantanako taty ihany koa efa lany ka tsy hitako intsony izay natao. Dia maninona? Teny janona fotsiny amin'izao rehefa tsy misy vola fa tsy mba mahalala ny midemerda. Inona ity? Mama, Henri. Fa inona fotsiny reno ao anatin'ny lohany tony vehivavy tony e. Vehivavy tsy misy dikany. Kare aza vonoina ohatran'izany ho aza fa marary. Zany ry tiany sahazany vehivavy oatra teny io any. Henri oka ho marary nge zany mifona ho aza e. Tena ndray aloha dia tsy amelako mihitsy raha tsy mahatsiaro mijaly sy mandifiry tokoa efipiry amono ny teny azany a. Aza pitsalinao ary Henri. Ka tsy maintsy ataoko. Kare be voka nge maninona? Inona tsara hoe nilazainao avereny kely hoe? Be voka aho toejaza sao dia tsy mety amiko sy ny zanatsika sao vono miatra amiko sao. Zanako tena taiza zany Andray fa everinao fa zanako taiza moa raha tsy ny zanako ihany zanako koa. Maninona tsara dia everinao fa inao an'izany Henri tsy mananjanaka amin'ny vehivavy ohatranao sao dia mba efa tafahoatra loatra koa izany teninao amiko izany. Sa teny vokatry ny atezerana ihany. Dia efa mbola averiko amin'olo mianta fa tsy mananjanaka aminao zanako ao tany velany tany efa fantatro. Andray dia sanao ve ny mandahazo ohatr'izany fantatrao nefa efa taty foana hatramin'izay dia izao no teneniko anao tsy vita moramora zany fa tsy mila olona be voka mijanona ato amin'ity trano ity koa ny aloha raha pitso dia ny raha pitso any ianao dia mivoaka miaraka amin'ny entanao. Maninona tsara hoe ry Henri. Mazava aminao ngambo izay tsy tia hitanao eo tsony amin'ny fiverenako raha pitso izay fa lasa ianao mandeha andry. Fa raha andeha mody andeha ho aiza ry Henri hatramin'izay efa nizahako n'ilay ferina trano ireo karazana fampijaliana nataonao azy. Tsy mila raha maso betsaka ary mianta ataoko fa mazava tsara aminao ny teniko izay. Dia samy ve ny nandroakandry ohatr'izany? Vitany akia efa reto avokoa ny entako rehetra. Tena tsy vanina ny lehilahy raha izany ka ary tena tsy mifampitrovana mihitsiko. Ny lehilahy rehetra ve ky Rindra? Sa ny anjarako mihitsy tsy mifanandrefy amiko? Asa tsy nisy nanampoany Henri anana toetra toy izao aloha jereo vono sy kapoka marary ohatr'izao saika tsy misy afatarana andritsony mihitsy. Tena simba tanteraka indriry mianta. Za ve tsy raha ny tenako tsony akiza satria efa tsy misy dikany amiko ny zavatra rehetra. Te hamono tena akiza Rindra. Indray aza miteniteny foana ohatr'izany kosa aloha ndry hamono tena tsy vaholana izany ka inona tsony moa ny amiko raha indray mandeha ve ny mantavary dia andeha fitsotro be. Efa simba ny fiainako Rindra. Ny amin'ity zanako ity fotsiny tokoa angamba sisa ny manaka anatsy ianao an'izany satria namany mamono azy ihany koa ary manao an'izany. Marina aloha izany. Za rery ngeky tsy manana nizaniza hitarainana. Za mbola eto tsy mbola namelan-drirery hatramin'izay. Eny tokoa ndringamba sisy aza matahotra indry fa raha mbola zakony za tsy amelan-dry ady rery amin'ny fiainana fantatro ny mahazo andrisy ny toerana misy andry. Misaotra kely Rindra. Ndao entina anatrano aloha reto etandry reto dia ihany ndry no mipetraka. Dia ahoana ky izany Rindra? Ka any amiko aloha ndry fa ahoana ka sao dia manahirana amin'ireo ray aman-dreny izany mamanareo toa ohatra ny masika ihany mantsiko. Aza manany amin'izany ndry fa za ihany no resaka aminy ary tsy maintsy manaiky izy. Iza tokoa moa tsy angoraka andry amin'izao mahazo andry izao ka. Ka sao dia manahirana mantsiko. Tsy misy manahirana izany fa ndao eny ary
tamana ihany tokoa aloha ahy mahafinaritra ny monina atao aminareo mba ahitana filaminana mihoatra n'ilay tabataba lava tany an-trano ny daroko isan'andro. Efa afaka amin'izay ndry ankehitriny every toy ny nofinofy nandalo teo amin'ny fiainandry ireny. Dia nanamona tokoa k'izay ary aza mieritreritra azy tsony koa ndrika avy alao izy hoany aleo izy sy niditra no hoany. Tena tsy namposiko akeny nandraisana an'ilay fitenenako azy fa mitoejaza ary tonga dia nanda azy tsy ho rainy avy hatrany izy. Dia izay no antony nandroany atao hatrany. Lozana k'izany a. Dia nisy izy afa-tsy izy tokoa moa niaraka tamiko fa dia efa asosorana amiko sy filambaniny angambany azy. Tsy misy anaovany fiainany ndry fa manelingelina azy. Izany tokoa dia ho lozaniko ary mety tsy ho tantiny ny valon'izany fa raha toa ka mbola iaiky ny adosony ihany kosa aloha izy indray andro any mety ho foana avokoa ny otavitany. Findry hoe mbola tia azy foana vadiko angeky inona tsara na ratsy. Na dia fireny aza ve nanaovany andry izy anefa tsy tia andriko. Raha tia andry tokoa izy efa tonga nakandrita tanatin'izao tapabolany zaoko. Mieritreritra an'izany foana koa izy dia manontany tena hoe hatramin'izay tokoa ve izany dia tsy nitia mihitsy izy hatramin'ny voalohany arahanay. Mety ho marina. Dia inona fotsiny no antony nangalany ara zaniko. Ohatran'ireny fary ireny tsy vitan'izay fa mbola nitsakitsahana indray koa fa oay ohatran'ny misy mandonaka izany. Andraso hoe fa iza kiny tao? Ay ve olona mpanatitra taratasy ka. Ay taratasy ho mihitsy ty. Zany ary ohatran'ny taratasy avy any an-dafany izany. Eny tokoa adresa avy any amin'ity mpandefa ity. Ay ary mety ilay zavatra ty raha izany ka. Fa zavatra inona izany? Ndraso aloha zokafany. Tsy maintsy mandeha nan-davaka izy fa fiantsoana ho any tamin'ilay fangatahana nilevako tany ty mahafinaritra ki izany dia tsy maintsy mandeha izany ndry. Tsy maintsy mandeha aky dia alahelo izany izahay amin'izay fotoana izaiko. Ay aza matahotra indry fa iantso anareo aty foana dia iantso andry koa. Eny mahasoa andry tokoa izany fa roviana moa ndry izany no andeha. Mbola afaka tapabolana mahery kely io ngamba. Efa kaiky ihany izaniko. Fotoana hikarakarako ny taratasy rehetra andehanana azy izany fa efa tena tongotra tokoa ny nanaovana azoko. Ndraiky rendrako raha andeha izao ndry dia hoaiza indray no alehako. Fa ahoana ndry mametraka an'izany fanontaniana izany. Ndry ihany tokoa no antom-pijanonako ato aminareo ato ange. Ndry no niaro sy nitondra tato kindry aza efa tsy ho tsonoko. Dia hoe rehefa tsy hoe ve za dia tsy afaka mijanona etsony ndry. Mazava ho azoko. Ety andry mandra-pahatonga avy amin'ny fotoana terahandry tsy efa niresaka izany ve isika ka. Eny ka ndry azy ty andeha tampokako ka afaka mijanona eto foana ho andry. Ka izany kosa ve dia mety ny olona atao aminareo ahoana? Fa maninona ny olona atao aminay ka. Ataoko fa makasitraka ny fijanona indray ato avokoa zareo ka na dadanay izany na mamanaiko. Eny tsy samy teny amin'ny rindra ny zava-marina. Rehefa eo ihany tokoa izy no mandray atsara ho reniny io fa rehefa amin'ny fotoana tsy mahay ho azy dia manao toera tsy zakamiko izy. Tsy dia hiteny an'izany amin'ny rindra fa sao dia mampisy olana eo amin'izy mianaka izany. Tsy maintsy resahako amin'ny dadanay sy mamanay moa ty fandehanako ty ka zavaiko aminy izany fijanona ndreto raha toa ka misalasala ndry. Rindra tsy maninona nge raha ohatra ka mandeha amin'izay ahy ataoko fa efa mba ampy izay fotoana lava nijanonako teto izay. Fa andeha ho aiza aloha ndry ny toerana leha ndry aza tsy mbola hita ndry akoroko. Eo ihany ndry rehefa hita sy fantatra mazava izay toerana leha izay vao mialetoko. Ka tsy misy fanazavana betsaka fa efa mazava ka amin'izay tenako izay ka. Eny ary so ary misy zavatra tsy dia azoazo indray ataon'ny olona atao aminay. Anka tsy misy an'izany fa aza mieritreritra an'izany kosa indry. Ka tsy hitako izay olanako efa izany miteny fa afaka mijanona eto amin'ny fotoana rehetra indry ka inona indray ary. Dia lasa tokoa rindra 3 andro izay ny nandehanany. Efa fantatro raha ny zavatra niandry ato aorian'izany fandehanana izany. Vao nidify ity tanàna ity fotsiny ny fiara nitondra azy ho eny amin'ny seranam-piaramanidina dia efa nanomboka ny antso-jay maro isan-karazany nataon'ny reniny tamiko. Efa fantatro ihany koa fa tsy aritrela ny fijanonako ito saingy
Rindra moa tsy mahatsapy izany. Tsy tiako ihany koa ny manome alahelo azy ka izay no antony tsy maintsy nanekiko ny janona ihany na dia tsy sitrako azy izany. Izaho ihany tokoa no tokony hiatrika ny fiainako fa tsy ho enta mavizatra ho an'ny hafa izany. Zao ihany aloha dia andeha. Odinareo aty mama. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao? Fa ahoana ianao? Ianao zao no tsy fantatroko. Fa iza moa ianao e? Ay, namany Rindra. Ay ve, izaho kosa anadahany. Mamanareo any ambony any raha hijery azy ianao? Vao tonga zao mihitsy koa ne izaho io e. Ka mandeha ana ary ianao raha hiakatrao e? Ary ianao fa andeha e? Veloma ianao? Ndry? Toa lasa ihany izy marina. Fa ahoana koa ary ny vehivavy izany? Toa ohatra ny rem-poziny olona manana olana mavizatra ireny ny fahitana azy. Hita hoe avy nitomany izy teo iny. Namany Rindra. Ary ndeha aiza? Hitady azy? Andasa aloha hiakatra ao mama ambony ka. Ty izaho ty izao e. Tsy fantatra akory izay ho alehako, izay ho ataoko rehefa avy eo sy ny sisa. Izao fahaverezako izao dia maneho ny fahareseko manoloana ny fiainana. Tena vizana fa andraso aloha akaina kely eto amin'ity sisiny eto ity ka sady tena reraka ihany koa azy izany. Oay, ary fa manina koa ary ty olona ity izany? Ay, jamba. Tsy tena angamba ny lalana fa tena mitsapatsapa aty amin'ny sisiny aty izy. Andraso aloha. Azafady. Diso lalana ianao fa avy eto kavanana ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra. Misaotra indrindra tompoko. Avy tsy ho tantanako makeny ianao e. Misaotra indrindra. Nefa ve mba ho tonga any amin'izay toerana alehanao ve ianao ty? Azafady indrindra tompoko fa tena very ako. Oay, izany ve? Ka ohatra nisy fiara marobe nijanona tery aloha tery fa izay no tsapako e. Nefa ny lalana falehako isan'andro tsisy an'izany ko. Fa mandeha rery anga ianao sa misy olona miaraka taminao? Izaho rery ka. Andray, dia ahoana re izany e? Fa aiza tompoko ty toerana misy aty azafady e? Ity amin'ny 67 hektara. Andray. Ay, tena lasa lavitra tanteraka izany ko. Izay izany navery ako. Fa aiza ianao mody? Eny Ampandrana ka. Ka ahoana no nahatongavanao ety? Ka ilay fiara nandehanako izany no diso e. Nefa dia efa nanontany azy eo vao hiakatra ilay fiara. Ka raha izany re amin'ny fomba ahoana no hahatongavanao any aminareo? Ka ny olako ihany koa izao dia tatsy aloha tatsy tsaroko nisy nangalina ny paosiko ka very avokoa ny vola rehetra taty amiko. Andray? Dia tsy misy andehanako taksi intsonko. Mampalahelo ahy ianao raha izany. Mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha olona efa hita fa jambo izao no nangalaranako. Mariny. Ka azafady tompoko raha nitananao ela fa mety maika amin'ny alehanao ianao nefa dia nitazomiko teto fotsiny. Aleo andeha fa veloma ianao dia misaotra betsaka tompoko tamin'ny fanorona ny lalako e. Azafady aloha e. Ahoana izay? Dia ho tonga any amin'izay toerana alehanao ve ianao amin'izao? Tsy maninona fa aleo ateriko ianao e. Anontaniako olona tsy kelikely ny lalana dia tonga any amin'ny farany. Tsy maninona fa aleo ateriko mihitsy ianao e. Ka sao dia manahirana anao anefako. Tsy manahirana e. Ateriko any Ampandrana ianao. Andeha fiarintsika fa mba misy vola kely ihany aty amiko aty. Eny ary tompoko. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana betsaka anao re tompoko. Ka teneno ny mpamily fa eo amin'ny lasantsy sika ny miala. Ay. Misy miala eo amin'ny lasantsy azafady o. Eo ara ny miala ny lasantsy. Avetsy ary tantanako ianao e. Misaotra tompoko. Zay. Dia rehefa tonga eto izany dia fantatrao amin'izay ny lalana. Efa tsaroko ka. Andao izany ho hitarika anao ndraika.
miala eto sika dia manaraka amin'ity sisiny ity mandrapatonga ery amin'ny pompery dia eny vao mivily. Indray ary tena mahafantatra lalana tokoa ianao izany a? Ka tiany lalako isan'andro ka efa haiko tsara ny fiaranandehanako sendra ny fandiso no nahatongavako tany amin'ilay toerana teo ka nahavery ahy ka fa rehefa tonga eto indray efa tsy very tsony. Ay kosa. Dia mbola lavitra eto ve no misy anao? Efa tena akaiky dia akaiky ka. Efa tonga any tsara izany ianao raha eto no hiverina? Tonga any tokoa fa dia misaotra anao nefa maninona moa ianao raha mba mandroso any amiko e? Androso? Tsotra ny hafahafa be ve izany? Fa mbola maika nga ianao ka mbola misy fotoana vonjenao? Za tsy manana fotoana vonjena fa... Fa nahoana ka tsy tianao ve ny mandroso ao an-tranony izany olona jambo izany? Ohatry ny hafahafa? Andray kosa za teo ianao e. Tsy niteny sady tsy nieritreritra an'izany akory ahy e. Vazovazoko manko izany fa mba andao re mba ho mariky ny fisaorako anao nge sady ny volanao ve dia tsy averina ka. Raha izay volana ataontsika tsara an-dalana teo tsy mila averina akory ka. Eny andao aloha mandroso fa tonga sika. Fa aiza izany tranonareo izany? So dia... Ato ka andraso fa vana ny vavady. Andray marina. Tsy nampoziko ato amin'ity trano ity olona ity no mipetraka. Aza mihafafa ianao fa mandroso dia mipetrapetra? Ie, misaotra. Izao no atao amiko tompoko. Aiza avokoa ny olona? Olona iza no anontanianao ka? Ka aiza izay olona miara-mipetraka aminao ato ka? Za rery no ato fa tsy misy olona mipetraka ato amiko izany e. Ka eno a. Enao rery? Tokako ianao. Everinao ve fa tsy mahatoka tena ny olona jamba-to aka? Izany dia izany tokoa. Efa fantatro sy enjery tsara ny zavatra rehetra ato an-tranoko ato hoe efa voafehiko avokoa izany. Mahavelona ny tenako irery ato fa lazaiko anao Izany? Ny lalany any ivelany aza moa efa fantatro hatramin'ny tsipiriany daholo. Tena tsy napoziko. Jereo nefa ny ato an-tranonao raha tsy tena milamina sy mahafinaritra ery. Ny zaridainao ivelany ao aza moa dia tsy lazaina intsony. Ianao avokoa ve mikarakara ny reny? Andray tena mahay zavatra ianao Ka tsy atao sakana ho an'ny fiainana velively akory ny kle mahananany. Olona salama ara-batana aza be ny tsy mahakojakoja ohatranao izao. Tena mariny. Diso ihany izy ireniko. Raha mba nomen'Andriamanitra any fahitako be mihoatra ny zavatra vitako amin'izao no azo atao saingy efa izao no nanaovany aka tsy maninona izany. Ankasitrahako azy ary izay ananako an'izao zavatra mahafinaritra izao dia izay ny tena tiako izay koa ny tsiritan'ny olona angambako. Tsapa amin'izao tokoa aloha fa tsy sakana aminao velively ny fahajambany. Sambatra ianao. Vao ianao izao ny olona miteny voalohany fa hoe sambatra. Azafady indrindra miala tsiny tsy hoe maneso akory sanatria fa... Fantatro izany fa inona no mahatonga anao ilaza fa sambatra ary aka? Raha mihoatra azy salama saina sy tsy manana kilema tokoa dia sambatra ianao. Ianao aza manana an'izao rehetra izao maika fa ny hafa. Maika fa za izay salama. Ay ve, satria angambosika samy manana ny anjarantsika ko. Mahatsiaro tena homenatra manoloana anao Tsy mba manana na dia inona akory aza. Sarotra ny mampitahantsika. Zavatra maro no tokony jerena vao afaka milaza an'izany ianao Marina tokoa aloha izany Ka inona no atao anao Afahafaniko mantsy ny teny hoe dia ho jerena fotsiny eto ve ianao? Satria tsy zamba dia hoy aho hoe dia ho resahana fotsiny tokoa ve ianao? Mba misy azo aroso anao ihany manko ato Andray, aza misahirana re. Za mantsy tsy aharitrela nge. Ka andraso aloha alaiko vetivety fa aiza indray ny dia... Misaotra betsaka fa voky. Mbola misy aho raha mbola inany ianao Ka efa tena nahalany betsaka tamin'ilay mofo mamy narosonao teo fa misaotra Ka mbola misy tafajanona tokoa ve? Ie. Ka sao dia tsy tianao raha ilay izy ko... Tena tiako ka, tena tsara be. Ay, dia ity ilay volanao natao saran-dalana teo, ohatrinona moa izany? Andray, za nge tsy niteny taminao hoe averina iny Ko raha tsy inona ko,
Angaha misy zavatra azo azo fotsiny izany amin'izao fiainana izao Ka na dia izany azako. Oaka izao marina. Andray, dia tsy handray an'ity ve ianao Sady vola saika hividianako sakafo ihany koa iny mantsy. Moa ianao azy efa nanome an'ilay mofo teo ka ataoko fa efa afaka izany ny anohanako. Mba hafahafa koa ianao izany? Fa hafahafa ahoana? Raha olona hafa efa nondraisiny ity volo ity. Manahirana izaniko. Sao dia eritreretinao fa tsy manam-bola ankoatran'ity aloha no mampihafahafa anao ka. Na izany aza tena tsy mety amiko izany. Fa hono Ie, ahoana izay? Ny fahenoko anao hatramin'ny voalohany resahako taminao teo ohatrany hoe feno adi-tsaina lalina izany ao anatinao Ahoana? Indroa izay no naheno anao ny sento. Nefa raha izany feonao izany tokoa ataoko fa tovavim-bola amin'ny taonany tsara ianao. Ataoko hoe 5-20 taona any. Tena mahay maminavina tokoa ianao izany tonga dia fantatra ohatra amin'ny taonako. Ohatrany hoe fotsy fihodirana, lava volo, maranitra mitendrika. Satsy izany ianao moa tsy mbola nimehatra amin'izay ny fampiresahantsika teo ka tsy fantatro na misy fandaingana na tsy. Mahagaga ianao ohatrany hoe mahita ihany, tsy toy ny olona jamba. Mamitaka ity solomaso mainty anaovanao ity raha miresaka aminao toy izao ka ny eritreritra sy ny sofina ny solomasonay. Dia izay rehetra nilazainao teo izay tokoa ingeny nambaran'ny olona sy ireo namako taloha Taloha? Ieno fa amin'izao kosa very amiko izany endrika mambikako izany. Fa nahoana ka? Mbola misy tsy sitrana hatramin'izao ny mangana ny tarehako amin'ny tenako ihany koa. Mangana ninona? Dia izay izany tsy nampitsika anao? Niara-very tamin'ny tsiko sy ny fomehako ny akantoko Herintaona teo tokoa no niforetako anaty. Niainako tao anatin'ny karazana fijaliana maro samihafa Ka mbola antenaina fa hiverina aminao ihany izany endrika eo izany. Rehefa miverina aminao tokoa ireo fandaingana roa amin'ny takolaka ao dia ataoko fa afaka ny enta mavesatra eo an-tsoroko ao ka. Roviana? Toa vao mainka amin'ny tombo azy izany ka mila tsy ho zaka isan'andro vakisaoko. Fa inona kay ny olana mahazo anao ka? Ho zaraiko amin'iza tokoa moa Vonina ianao raha sitraka ao ny amborako izay mahazo anao amiko. Efa nanao ohatran'izany tamin'izay namako izay ihany anefa to manome fahasahiranana olona ny famborahako an'izany fa aleo re hijanonao ahy irery ihany Ianao hoe dia hanome fahasahiranana tsy matahotra an'Andriamanitra ianao raha izany no isiko. Andray? Ka aza eritreretinao fahasahiranana ho ahy izany fa lazao Eny ary tsy maninona fa olazaiko aminao raha mahaliana anao. Lazao fa mihaino anao ahy Dia izany sy izany ny tantaran'ny ainako re. Dia mbola io ianao io? Toa very fanahy mbola velona ihany ankehitriny. Mampalahelo ahy ianao. Dia ho aiza izao ianao ka? Tsy misy toerana lehako. Ho aiza moa? Efa nanjarina tao nenako izao rehetra izao rehefa eto Antananarivo misy avokoa n'aiza n'aiza. Ka tsy nisy nisafidy an'izany anefa dia misy ireo migioka ny mafahitra indrindra amin'ny fiainana. Ka izay ingeny lazako tany am-boalohany hoe sambatra ianao Ianao tsy nisafidy ny izany inge? Fa izay ny lalana voasoritra ho ahy. Raha namono teny ianao dia tena diso sy meloka tanteraka. Soa ihany fa tsy nanao izany ary tsy navela ny zanaka ao anao an'izany koa. Te hizatra amin'izao fiainako izao ahy nefa ny zanako mampalahelo ahy. Na dia nahantra azy ireo ray aman-dreniko mba tany an-trano ihany aho niteraka fa tsy teny amin'ny daban-jorodiera akory. Nefa ny zanako izay tsy maintsy ho raisiko eny rehefa tonga ny fotoana mampalahelo. Ny fiainana dia tsy misy zavatra voatolotra koa na fantatra mialoha fa mbola mandroso hatrany sika ity. Azafady ilazako zavatra iray ianao. Hoe ahoana izay? Ity masoko ity efa lany aika tanitry ny dokotera. Ka rehefa mbola dokotera mahay eto ambonin'ny tany tsy nisy mihitsy na sitrana azy. Samy milaza izy ireo fa tsy afaka hita mihitsy nefa dia lazaiko anao fa mbola manana fanantenana ny hita ihany ao indray andro any. Azo tanterahana ve izany? Ka efa lany aika mpitsabo ho ato aminao ka hoe aminao hoe azo ny fiainana tanterahana amiko foana izany. Satria
aleo hijanona ho fanontaniana eo ny amin'iny. Izay no lazako ihany koa fa hafa raha samy fihevitry ny olona ny fomba fisainanao ity. Dia manana fanantenana foana e, aza kifikify izany. Misaotra re amin'ny teny fampahirizana e. Ka raha tsy nahita izay toeran-kalehanao izany ianao dia maninona moa raha mijanona ato amiko ka? Hijanona ato aminao? Ka ianao be voka ka sao dia tsy mety aminao ny velany ihanyko. Sady mangatsiaka no tsy sakafo ianao. Ka maninona raha mijanona ato amiko ka? Any fomba ahoana? Sao dia tokony izany ho hitsetranao? Izay manako-mena no oka izary. Ka izao manana toerana azonao ialofana ihany raha tsy mahita tany aleha ianao ka maninona nefa raha mijanona ka? Dia ahoana no amaliko an'izany? Dia misaotra anao nanaiky hijanona. Ianao no tena isaorako be dia be fa nanaiky ny hijanona korona solo. Tena misaotra anao betsaka. Ka raha tsy nanaiky nijanona ianao dia nalahelo ary mianta. Tsy maninona izany e, mandrapa. Ho hitantsika ihany amin'izany. Fa na dia izany aza. So dia tsy mety raha dia hipetrapotsiny eto ahy. So dia misy zavatra tokony ataoko aloha. Fangamo misy zavatra fantatrao atao trano kory mianta. Vahinika ianao izao ka anjarako mikarakaraanaoko. Ka toroy ahy fotsiny. Mipetraha ianao fa efa zatra mikarakara anie ahy. Dia tena tsy manaiky mihitsy ianao ity efa hariva ny andro e. Ka raha mahatsiaro maizina ianao dia areto ny jiro e. Marina izany. Ny amantsy efa maizina foana ny fiainako fa tsy mba natao hita izay hazavana izany ahy e. Dia andraso akatoko aloha ny varavarankely rehetra ary. Ianao no manidiny ety ambany fa za kosa no manidiny any ambony rehetra. Eny ary. Nasoa. Ahoana izay mianta? Tsy hitako ny fitoeran'ny kaopy rehetra. Ka ao ambany eo fa sokafa daholo fa ahoana nataoko e? Hita? Reto tokoa kaika. Raha mitady an'ireny ianao dia ao foana no asiako azy e. Ka ty amin'izay ary ny rononao e. Sao dia nasianao siramamy? Efa fantatro ka. Fa le malo kosa aloha mbola tsy nalaly. Ka tena tsy voako mihitsy ilay izy raha vao misy siramamy fa sotroina amin'izao no tiavako azy tomiko. Mianta? Tamana ato tranoko ve ianao e? Tena tamana tsara ka. Fa tsy azoko le fanontanianao. Tsy manelingelina anao ve ny kilemako? Andray? Ahoana moa no hoe anelingelina ahy izany? Ianao aza no atahorako voaelingelina amin'ny fisiako atoko. Indraindray mantsy tsy mahafaly ny sasany izany. Enta mavesatra ho an'izy ireny ny kilema notoanay e. Aza mieritreritra an'izany ianao ry Nasolo a. Tiako dia tiako tokoa ny miara-monina aminao. Ato anery mianta ka za rery no ato e. Tsy atahorana isy olona anao toetra tsy zaka aminao ohatran'izany namanao nipetrahanao teo aloha izany. Nefa nge izy tia ihany e. Raha rindra kosa aloha tena niata amin'izay fomba rehetra hitany sy fantany fa nety tokoa izy saingy tsy mbola mahaleo teny izy e. Dia izy moa izany izao tsy mbola mahafantatra fa hoe niala tao amin'ry zareo ianao? Tsy ho fantany ihany ve izany? Ary ilay renin'izay izany no tena tsy nahazaka anao? Vitsy ny olona no mahazaka ny fahorian'ny hafa e. Lazaiko anao izany ry Nasolo. Mba mizotra araka ny tokony ho izy ve ny fiainanao dia hanao olona izany ianao hoe? Tsy mety izany ka. Zava-poana ihany mantsy izao rehetra izao e. Fa hono ary Nasolo? Eny mianta. Ary mba aiza ho ary ray aman-dreninao sy izay retam-po aminao dia ianao rery no mipetraka ato amin'ity trano ity sa efa maty sanatria? Ny reniko mbola any ka. Fa ny raiko no efa maty. Fa aiza izy no dia mahavatra mamelanao rery toy izao? Ianao nefa manan-kilema? Ka tsy mandry ny sainy amin'izao fitoeran-kirery izao fa izany tsy manaiky ambenana toy ny zazakely ry mianta. Izany? Na dia eo aza ny kilemako tsy ataoko sakana ho azy izany fa lasa fahasakanana ho an'ny hafa mihitsy azy indraindraiko. Ka na izany azako. Raha sanatria ka misy maninona aty ianao dia mba ahoana? Andriamanitra no miahy ary mianta. Dia aiza izany izao izay mamanao izay? Any an-dafy izy amin'izaoko. Monina sy miasa any izy. Dia tsy tonga mamangy anao aty mihitsy sa mba mitsidika ihany indraindray? Tonga eo ihany izy ka. Tsy fantatrao fa mandefa vola tsy tapaka ho aty eny izy izany e. Vola betsaka tokoa no alefa ho aty. Tsy laniko azy izanyko. Ka maninona ianao tsy miara-mipetraka aminy ihany? Aty ihany no tiako ry mianta. Ato amin'ny tranoko ihany no onona.
ve fa inona aloha no najambany masona ohatr'izao e. Ka tsy misy hoe inona no antony fa efa hatrany am-boaka mihitsy io e. De tsy mbola nahita ao hatramin'izay ny ainako. Mampalahelo izany. De izay ny tonga de nahazatra e. Lasa nandeha ho azy ny fiainako ry Mianta. Lalina izany ry Nasolo. Raha mba nahiratra ianao, angamba de feno aminao ny zavatra rehetra. Raha nahiratra salama toy ny olona rehetra ngia mety trotro izao ny fiainako e. Izany ve? Ka tsy mihinana izany ve ianao? Izay koa aloha e. De nitovy amin'ireny olona rehetra mifanerasera aminao reny ako. Ry Mianta, fa tsy mbola mijanona mihinana foana nga ianao izany ka? Mbola anao na ry Nasolo a? Ka sao de lasa ngeza loatra amin'izany ty kibinao ry Mianta. Manahirana nge hono mamoaka zaza disolany. Ka za kosa ary ve mbola anona de... To efa betsaka ihany raha milaninao ka. Niara-ny sakafo to ihany sika nefa ianao ty to tsy mbola mitsahatra foanako. Ka tiako ihany koa nge le loky. Eny ary, fantatro fa io koa moa no naharatsina anao de io no nentiko tany an-tsena tany ko. Ka zay nampazoto manao ohatran'izao. Eny aleo ihany koa aloha ianao fa afadratsiana tsara fa misy fiatraikany amin'ny zaza ao am-boaka hono raha tsy afadiana amin'ny zavatra tadiaviny ny olona manananaka. Tsy afa-po fa de mitady foana, mitady ihany. Tena mijaly mihitsy raha vao tena hihinana n'ity laoko tiako. Vana de zany aza. Eny, aoka izay fa aleo raha riva indray reto ambony reto hohaniko e. Fa mbola betsaka angano tsy lanika. Mbola misy ihany retoko. Ka maninona raha riana any ireo fa tehirizina atao inony. Sao de simba ka tsy mety amin'ny fahasalamana ary Mianta. Raha riva indray mahandro raha io ihany no tianoko. Reto kosa ve de ariana daholo ry Nasolo a. Tsy mbola maninona tena mbola andrasana riva indray aza vao hohaninako. Aleo mitandrina ihany ka. Tsy mampaninona any eny miverina ny an-tsena mividy indray e de mahandro sy mikarakara azy ho anao. Fa aleo izay tsy lany omena saky e. Eny ary. Ono ary Mianta azafady. Fa firy volana tokoa moa izany io kibinao io zao? Andray ny fahenim-bolana amin'ity. Tsy efa lehibe tokoa izy izany zao? Efa lehibe? Nitsapao nge e? Io tokoa e? Atao veto ny tanànao? Oay! Sady izany fa mihitsika izy? Andray, izany tokoa fa henoko. Fantany fa misy mitsapa azy ka maneho famantarana izy ho mariky ny fisiny ao anatiny ao. Fantany fa tsy mahita ny kiboterany aho. Mianta, ohatry ny sentolalina nge ianao izany fa maninona? Malahelo ary Nasolo a. Fa inona mampalahelo anao? Malahelo ny fiainako ahy e. Raha manompo maso an'izay enim-bolana nitondrako vogo izay tokoa de mieritreritra ny fiainako lasa taloha tany e. De mieritreritra ny fiainako amin'izao ihany koa. Ka mampitahan' izany. Hitako sy tsapako fa misy fahasamihafana be izany. Tena tsy hitovy mihitsy kosa aloha e. Raha ianao niaina teo ambany fampijaliana sy amin'izao fotoana izao, ataoko fa mba miaina tsara ianao eto. Afaka mitondra voaka ampitoniana e. Amin'ny lafiny ray ihany kosa de tsy mety ihany ny saiko raha tsy eritreritra ny fiainako e. Hoe mba mety hiova ihany izy angambany. Tokony ho izy ange izao ny miara-miaina amin'izao fotoana izao hita ao anilako e. Izany kosa aloha e. Izy no tokony hitsapa sy hiaino ny fietsehan'ny zanakay nefa de aiza izy amin'izao. Izy aza moa mandahazo tsy ho zanany. Tena mampalahelo e. Aza mitomany ianao Mianta. Aza mitomany azy tsoniko e. Mezaka ny anatanjaka ny saiko ihany fa tsy mety indraindray. Nefa rehefa ianao no miteny sy mampionona ohatr'izany de tsy maninona fa angina tokoa ahy ary ezaka ny tsy tomany azy tsony. Ka tsy ho very izay tsy horain'ity zazy ity anefa izy? Tsy a? Ndry, fa nahoana hoe ianao Mianta? Efa nanda azy izy. Raha tena rainy tokoa izy tsy nandositra ny didiny, tsy nanao ato ireny nataony tamiko ireny. Fampijaliana ve izy mihoatra an'ireny? Efa noverinoatony tsy misy mihitsy ahy e. Nosorsena, natao toreny fako amam-bozaka ireny. Tena mafy tamiko ireny ry Nasolo a. Ka kehitriny aho vao tena mahatsapa ny vesatra izany. Rehefa nandray asy ny karakara ahy ianao vao tena tsapako izany fa raha ity zaza endriko ity indray de ataoko tsy hahafantatra azy izany satria efa vita ny nanary azy.
Aza manao an'izany kosa aloha ianao mianta. Avelao amin'izao e. Rehefa tsy nitady ata amin'ireny fotoana ireny izy, ataoko fa efa nanadiny fisiako, efa nanadiny fisinay mianaka, efa nasolo ny toerako an'olo-kafe. Dia vitany ve izany? Vitany izany ary nasolo a. Araka ireny tantarako ireny dia mbola tao an-trano aza dia efa nanomboka nanao an'izany izy. Komainka efa nandroany a, tsy hampalalaka azy amin'izay tiany atao. Raha izany teo amin'ny toerany dia tsy nanao toy izany mihitsy aka. Saingy izay ny fantany fa mety e. Izay ny takatry ny sainy sy ny eritrerini. Eny mbola nalaza izay. Ianao an-trano no mitondra eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ianao no mikarakara manao izay mahafatra tsiana. Ianao no mahafantatra izay zavatra ilaiko rehetra ka mampianta amin'izany. Toy ny hoe ianao mihitsy no rain-janako ry nasolo a. Allô? Allô? Fa izy izao? Fa aiza mamy? Njara ihany aky a? Ay ve lahy manao ny lahy? Nahoana ry? Fa ngay lahy ao an-trano ao izao ka. Koa ratsy izany ve izany nandray an'izao telefony ry izao e? Fa oviana aloha lahy ny tonga tao e. Efa ela be any tonga. Efa enim-bolana mahery izay. Way, dia tao an-trano foana ve? Sendra mivoaka kely foana hono miantso andreo mama. Zaza tsy mahafantatra mihitsy hoe ao an-trano ilako. Mama tsy mba miresadresaka amiko an'izany mantsy rehefa miantso ohatr' izao a. Fa ahoana aloha e? Inona ny vaovao any an-dafy any e? Tsy misy vaovao atsika. Izaho koa dia hitovy amin'ny ety ihany. Mariny. Fa manao onona reo aloha e. Manao onona re telo mianaka ao. Sy mama manao ona. Salama tsara izay aty ka. Ary ny tokoa letsy. Ao kaikiny alao ve aloha mianta e. Mama. Mianta? Fa izy izany? Fiainamako mipetraka ao an-trano ao ka. Namanao izy? Fa ngato misy olona ankoatranay telo mianaka e? Fa ahoana? Fa nga mianta tsy otsony ka. Tsy misy an'izany miantandry izany ato rindra. Fa ahoana koa ary izany e. Fa ovena izy ny nandeha? Natramin'izay nahatongavako tato mihitsy tsy nahita olona mipetraka tato izany ka. Sao dia mba manofy ary ndry e. Rindra? Mbola ao ve ndry e? Allô? Allô? Mbola ato aletsy a. Mieritreritra an'izany fotsiny aho hoe ahoana ary izany. Nefa mama dia milaza fa salama tsara sy tsy maninona hono mianta e. Voaviana ilay niantso faraniny nefa dia izany no nambaraniko. Ka zaza gaga amin'izany. Firy volana izay raha nahatongavany ela-tany ka. Enim-bolana mahery ho tamin'ny volana septambra. Ka voalasa izaho izany dia tonga tany lahy e. Septambra koa mantsy ihany ny ala-taniko. Kely foana tokoa ny tsy nihoana antsika io mamy. Dia tamin'izay ilay efa tsy nahita olona nipetraka tao intsony izy. Ahoana ary izany. Dia naninona koa mama nandainga tamiko ny laza fa salama tsara mianta. Izy nefa izany efa tsy tao an-trano intsony. Izay indray aloha tsy haiko e. Rehefa tonga tindry mandamina an'izay. Ary sao dia mba ilay vehivavy iny tokoa ary izany lazainao izany. Vehivavy iza? Tamin'ny fotoana nahatongavako tato nisy vehivavy fanena tamiko teo am-baravarana lasa nivoaka nitondra entana. Ka tena izy izany mianta tokoa izany. Izay vao tadidiko. Dia tsy niteny ninona tamin'ny langa izy tamin'izany? Za koa aza tsy fantaniko. Ka tena izy letsy izany mianta izany. Fa ny tsy azoko dia hoe inona ny antony nandehanany tampoka ohatr'izany ka nefa dia efa nifampiresaka mihitsy nge izay e. Fa ahoana ny amin'izy iny? Mbola resaka lavabe ny amin'izany tsy vita telefona fa aleo aloha apetrako amin'izay lazao mama fa efa tonga ato ahy e. Dia roviana izany? Mbola tsy fantatro mihitsy. Izay fa veloma ela. Veloma ary ndry e. Andeha hivoaka ny isika ka mba miomana amin'izay ianao e. Fa andeha ho aizy. Ka hoe andeha hividy ny lamba hiterahanao rehetra fa inony indray ary. Ay, marina izany. Izay arako. Ka ohatran'ny kamo izany aho dia tsy tsaroko mba amin'ny tokony atao e. Sady te atoro koa ako. Ka raha vizana ary ianao tsy maninona fa le zarery no makany an-tsena e. Tena satroko dia satroko tokoa izao mba hidabodaboka eto am-pandriana eto ihany ary nasolo.
tsy maninona ho azy zany fa mijanona ry ianao hoe aleo zany no hividy an'izay any e. Dia hainao ve nefa? Ndry fa nahoana moa tsy ho fantatro ka hoe za jamba ve dia tsy hahifantina amin'izany ka. Ny tsy fantatro fotsiny dia hoe ho vavy kely izy io sa ho lahy kely ry mianta. Eo no mampanahirana amin'ny fifantenana ny akanjo entiny izao. Nefa raha ny fitsapako azy eo sy ny pitapitahany isaky ny mihetsika ao anaty kibonao dia lahy kely io. Eny fa na zany aza aleo ihany tsika miaraka ary. Ianao ve tsy mahatoky ary mianta. Mijanona ho ahy ianao raha akaina kely fa aleo za ihany no any an-tsena. Eny ary fantatra ianao fa tsy anaiky mihitsy raha tsy mijanona fa mandehana ary. Zay ianao dia mbola be kirina ihany. Tandremo tsara raha ny vola sao dia very ho sahirana indray ianao tonga dia taksi atsy any dada Paul ray sy nanatitra anao sy hitondranao miverina avy any an-tsena any. Eny re efa fantatro zany fa aza manahy ianao hoe aiza le teako teo moa. Ty naisako eto ty. Izay ary lasa aloha. Io ty izy mampalahelo ana solo. Hitako tena mitotototo sy misahirana amiko mihitsy izy. Mikarakara fatratra atao amin'ity trano ity. Tsy mety mihitsy izy raha tsy manome fahafapo amin'izao zabe voko izao. Dia izy ihany no mikarakara ny sakafonay ato trano. Vitany soma tsara izany. Izy no miantoka ny vola rehetra ato. Toy ny mpanjaka kely mihitsy ajainy sy ny sisy. Mahatsiaro menatra azy ihany andraindray. Andriamanitro, fanararotako azy ve ny hijanonako ato e. Efa nikiriny andeha ihany anefa tsy nety izy. Andeha dia ho aiza ianao ozy izy rehefa miteny an'izany tsy maintsy mijanona eto ianao mandra-piteraka ao. Izao koa dia mbola izy no misahirana miantoka amin'ny fitaovana rehetra hiterahako. Aiza tokoa moa izay volako io? Inona no ataoko? Tsy misy. Mampalahelo ana solo. Izy azy efa manan-kile mihitsy. Dia antoko izay Henri. Dia mandry ve ny eritreriny any amin'izay misy azy ihany? Nandroaka olona manananaka? Lozany izany. Ny zavatra rehetra tokony nataony ihany no ataony Nasolo amin'izao fotoana izao. Nasolo. Tsy mitady valiny amiko izy amin'izay rehetra ataony fa dia ny tena no menatra. Dia voasolo ny Nasolo tokoa ny toerany. Toerana maharam-pianakaviana azy dia ny fikarakarana ny vadiny izany. Amin'izao fotoana izao dia tsy sakana eo amiko sy Nasolo intsony ny kilemany fa dia toy ny olona rehetra ihany no andraisako azy rehefa zatra azy mahafinaritra ny mena ato amin'ity trano ity. Toy ny verina tampoka indray ny fifaliako. Ny verina tampoka teo izany. Soa ihany fa ny eo nataon'ny Nasolo rehefa daholo ny zavatra rehetra novidiko tany ry mianta. Ay, eo e. Misy ihany ireo efa nateriny dada Paul teo koa ny sasany efa reto ka. Way, izy daholo ve reto ry Nasolo ka ireo aza nieritreretiko hoe mbola misy adiniko. Misy adino? Tsy tafiditra tao an-dohako daholo mantsy bodofotsy lehibe iray ity dia bodofotsy kely iray ihany koa. Dia ny terimosy natokana roa ireo mianta. Fa maninona natao roa ka sao dia sanaty vakiny ndraika dia mba efa misy atao ihany ireo raha ihany re dia efa mety fa mitandrina fotsiny rehefa mampiasa azy. Eny tsy maninona re ireo dia lamba maromaro avokoa no anatin'ilay arona anankiray io. Hitanao? Ay, reto izany. Mba mikojakoja ilaina amin'zazy efa azoko ao daholo Ay, tena reto daholo tokoa ka. Reto lambo reto aza ve tsy ho be loatra ka ireo aza nataoko hoe tsy ho ampy ry miantako. Mbola rovina izy vao lehibe. Nga moa aminao dia hanaovana indray mandeha fotsiny izany dia tsy ampiasaina intsony fa ahoana ndraika? Ka mbola afaka sasana nge reto rehefa maloto Ay ve, zay ny tsy fantatroko. Eny, fa rehefa azonao dia efa tsara Za ve nahalala fa mety daholo ve nefa nyrefiny ao ka. Za mantsy tsy mahita fa le raha matopo varotra fotsiny nanampy dia ireo no nomeny mety reto ka. Mety reto fa misaotra betsaka Nasolo misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko. Fa inona indray ty mampisaintsentry mampitomany anao ty mianta mahonja ny foko loatra izao fihetsika ao amiko izao ry Nasolo izay rehetra nataonao ahy.
Izay indray ianao fa be fihetsem-po ny anta. Mariny, taony solon'ny toera tsy satra ianao nefa inona mba valim-pity azoko isaorana anao e? Ny valim-pity dia ny fitsaharanao amin'ny oranomasonao io. Tsy mety amin'ny fahasalaman'ny zazakely mantsy izany. Tsy maintsy arotsako anao izany. Ny laniko taminy aza efa be dia be. Tsy misy olona azo eritreretina anao an'izao rehetra ataonao amiko izao tokoa mantsy ry Nasolo. Handany vola mankarena amin'izay vehivavy mitondra kitra toa efa resy ny fiainana. Ataoko fa tsy misy olona hiantra an'izany raha tsy ianao. Aoka izay ry mianta. Dia andraso aloha ampirina an'ireto entana rehetrareto aka. Fa ahoana izany no tena marina Rindra? Tsy mino an'izany tena mamy izany aletsy a. Izy azy efa nandainga tamiko raha nilaza fa hoe salama tsara tsy manina miantako. Izy izany efa tsy taditsony tamin'izany. Ka tsy azoko nge hoe inona ny olana nisy teo amin'ny somamy. Izay ihany koa tsy fantatro. Raha tsy mianta ihany no anazavany zaniko. Izy anefa aiza? Tsy fantatra izany sao izay misy azy na lasaizy izy na lasaizy. Tsaroko ohatran'ny tomany izay tamin'ilay nahitako azy ny ala teto fa tsy haiko hoe inona ngany nampitomany azy. Izany manao hoe ndroa mamy izy. Efa nifanaraka angizy tamin'ny fotoana nialako teto e. Ary efa niteny tamiko mihitsy izy hoe hijanona eo mandra-patongako. Efa saika andeha mantsy izy. Ary sao dia izy kosa ary tsy tamana fa tsy mama izany nandroaka azy. Tsy mahita toerana le izy ka hoaiza moa e. Everiny lafa manapidiny amin'izany moa izy iny. Nefa ny lazaindry tamiko hoe efa be voky izy ka aiza ary ny vadiny? Tsy fantatra ela tokoa mantsy ny tantarany. Tena mampalahelo ilay izy indrinjary. Fa ahoana? Ndraso fa ho tantaraiko any lahy. Dia izany ny aina atao anatin'ny fampijaliam-badiny azy mianta. Ary efa saika amin'ny fo mihitsy raha tsy ny zaza tao akipiniko. Tena mampalahelo tokoa izy izany ka. Izay no nangorahako azy ka nitazonako azy taty. Ary hitako moa tena novesara ny ato izay nalala izany ka alakely iny. Tena mafy ny nentiny a. Ka eritreretin'ny lamy izany hoe dia ho sahy ala tety ve indra tsy ny olona tato ny nandefa azy. Ka raha tsy hitandry izy tsy ho fantatry indry mihitsy tena antony. Ny teny mamy iny efa mazava. Tsy maintsy mitady azy aletsy a. Ary tsy maintsy hitako izay misy azy. Marina izany. Efa ho teraka mantsy izay raha ny fandrisako azoko. Izany? Efa fahasivy ny volana mihitsy izao. Ary sao dia mba miverina any amin'ilay vadiny kosa ary? Tsy mino an'izany ahy. Tsy niverina any izy. Koa izanao fatarandriany izany. Raha hitandry misy an'io vadiny io ndehana aloha jereo any. Tsy maintsy ho any tokoa ary njara. Avy eo hiteo ihany izay atao. Ka nanahoana ny tany Rindra? Hitandry tany izy? Tsy any izy ry njara. Fa ahoana? Vehivavy hafa miara-mipetraka amin'ilay vadiny teo aloha amin'ilay tranondry zareo e. Ndray kosy. Mahatsiravina mihitsy ny mahita an'ilay Henri amin'izany a. Dia nanontany azy hoe indray? Tsy nanontany fa tonga dia fantatro e. Moa izy koa aza atao nisehon'ilay be mihitsiko. Ka rehefa tsy tany izy izany dia aiza indray no tadiavandry azy raha izany ka? Tsy maintsy miala nenina e. Tadiaviko eny ambany tetezana rehetra mianta aloha. Fa sombany mantsy ny toerana safidiany rehefa niala teto iziko. Dia mba ho azo eritreretina ve izany Rindra? Ala nenina ny ahy e. Tena tsy te eritreritra izay fijaliany ihany hoa raha sanatrika teraka any iziko. Izay vao tena potika mihitsy ny amin'ny manontolo. Mampalahelo koa izany vehivavy izany ka. Dia ahoana? Inona no ataontsika amin'izany ry mianta? Tena miteraka ngambany ary Nasolo. Izany? Aleotsika tonga dia mandeha any amin'ny hopitaly. Ho any amin'ny hopitaly? Andao ahako. Ka andeha izotra amin'izao fotsiny ve? Ny entana rehetra tokony ho entina. Marina tokoa izany. Zaho koa efa tena sahiran-tsaina beko. Marary Ka
Anga mbola manaikitra be andry mianta. Marary rehefa ratsy izany ve za ikaikaika toy izao e. Ka sy efa izy ve reto e? Dia io amin'ny sakosy anankiray io ilay lamba. Ay, andao amin'izay re, andao. Efa tsy maninona intsony ianao? Efa tsy maninona intsony ary Nasoa. Efa reto atotoko reto avokoa izy mirahalahy kely. Andray, izy avokoa no nanampo e. Vaika kambana amin'ny rahalahy tao an-kibonao tao. Fa soavana tsy misy ohatr'izany ny anareo mivady hoy ny dokotera. Mba hisy fanilo mitsolobo ho an'ny fiainako angamba izy reto ry Nasoa. Mahafinaritra ery angamba izy izany e. Raha mba azoko nampindramina anao ny masoko ahitanao azy dia nataoko izany. Tena fahasambarana lehibe ho anao angamba izao ny fahitana nendrika izy ireo e. Efa zatra ka. Ny mahareo ny feo mitomany izy ireo ihany izao dia efa ampy hahafantarako ny endriny ry mianta. Manatona ary ity ianao e. Eny tokoa, izay mihitsy. Avy eto akaikito mipetraka. Mianta. Aiza hoe mba trotrotro? Aiza hoe? Ary reto. Andray. Mahafinaritra ery mandray azy reto eto an-tanako. Samba ny tamin'ny fiainako ny trotro zazamena vava tahaka izao mianta. Vao naraisinao ngery zareo dia nanginy. Eny tokoa. Mitovy fantany fa ianao ihany koa ny fahanginany reniny izay vontondrany maso tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoanany tsirinizy mirahalahy tato anatiko. Ory mianta. Fa mety ve aloha izao fitazonao azo reto izao ka? Efa hainao sahady izy izanyko. Hainao ny azo ireo fony izy mbola tany am-boka ka ataoko fa tsy ho sarotra aminao ihany koa ny andray azy ireo rehefa tonga eto tany tahaka izao e. Tianao tiako. Hita fa zaniko. Dia hono ary mianta. Iza izao no ataonao anahan'izy reto ka? Ny anarany? Iza tokoa moa izao no... Ka tsy efa mba fantapatatao kosa ve? Efa mba noforononao talohan'ny fotoana ka? Tsy mbola fantatro mihitsy izao izay ataoko anaran'izy ireo ry Nasolo. Zy, fa ahoana kosa? Tsy hitako izay anarana omena azoko. Iza ny eritreretinao? Ianao no oka hanome anarana azy ireo e. Ko raha tsy inonako, dia ho mety ve izany ry mianta? Omeo anarana ry zareo fa tsy maninona e. Ka tsy hitako ihany koa ange izany ry mianta. Raha mba hoe rainy aho dia tsy naninonako. Ka tsy efa ianao moa ve no rainy? Ny vitanao tamin'izy ireo ny jerena. Tsy efa nandray an'izany toerana izany ianao? Ka toerana tsy voatanako izany amin'izao toerana misy azy izao ry mianta. Mety aminao izany toerana izany ary tena mendrika anao tokoa ry Nasolo. Andray, faly dia faly ary mianta mandray an'izany teninao izany. Ka iza no anarana omenao azy reto e? Asa, eritreritra ihany hoe... Eritreritra ihany atao hoe sambatra, sa hafahafa izany, na koa hoe njaka, na hery, asa, na ihany koa hoe mamy aina e. Izay angamba ny mety aminy izay notonononao faran'izay, mamy aina. Mamy aina dia mamy tiana ka. Andraso, hery Nasolo mamy tiana no ataontsika zokiny dia hery Nasolo mamy aina kosa ny farany. Tsy maninona ve izany ry mianta? Mety izany Nasolo. Tena mahafinaritra mihitsy izany anaran'izany. Andraso fa izay no atao any amin'ny kopiany. Iza moa ilay kambana antsika ato izay e? Reto izy dokotera. Andray, ka iza aloha ilay anarany? Ilay anarany amin'ny kopia? Iza moa ilay izy? Reto efa nisoratako amin'ny taratasy reto ka. Tsara kosa izany anarana ataonareo izany a. Ary ny anaran'ny dada moa azafady iza? Ndry? Fa atao variana be ianareo izany e? Izany ondry Nasolo. Iza hono no anaranao izy ny dokotera e? Ka tsy mampaninanao ve ry Nasolo ny nanaiko ho dadan'ny zanako? Ho dadan'ny mamy tiana sy mamy aina? Za ve moa ninona amin'izany ry mianta? Zarako tokoa azako. Efa nondraisiko toy ny zanako amin'ny antsonao izy ny rahalahy ireo. Saingy ny fandraisana azy ho zanaka dia mitaky zavatra hafa ihany koa. Fantatro dia fantatro tokoa izany. Ary mieritreritra an'izay tokoa hatramintsika teny amin'ny hopitaly tamin'iny andro voalohany iny ka hatramin'izao efa herinandro vitsivitsy izao ry Nasolo. Aiko ianao mba toa? Tsy mitsahatra ny mieritreritra na anaiky ianao na tsy ary nivavaka tamin'izany. Za ve ry mianta? Eno
raha ny amiko ny mianta tsy misy olana ny fiainako fa ianao angano mbola manontany tena foana hoe vonina ny an'olotra ny fiainanao manontolo miaraka amin'ity olona jambo ity ve ianao andray ka motsy efa nieritreritra an'izany ve ianao e efa hatramin'izay no efa resy lahatra taminao ary nasolo a tsy mino ary mianta sao dia mba fanapahan-kevitra taitaitra fotsiny ary zany ianao zany ka fa hatraminao viana moa any nametraka zavatra ka mihena sala amin'izany atr'izay nahalalanao ahy e efa ela ihany izay ory mianta ny fiarahana amin'ny olona jambany mila fifehezantena betsaka tokoa e ka sao dia tsy ho feninao zany efa ampina milahako ny fiainako izay folo volana latsaka kely izay e ary efa ampina hahafantarako ny fiainana ny zavatra ny ainako taloha ka ampina hahafantarako ihany koa ny mendrika sy ny sahaza izay mety ahasambatra ihany koa fa ianao no asa raha izany no tanteraka ary mianta avo ny lanitra ka tsy takatro ka inandray ary ny mbola andrasany ty avy ianao mianta tianao na dia nitazonako anao fotsiny aza efa porofo zany fa tianao sy ny zanakao ahy za ihany koa tianao hainao no manavaka ny fitiavana sy ny fangorahana eny avy hatrany no valiny satria tsy olona manan-kilema ntsony no fandraisako anao ato fa sala amin'ny olon-drehetra ihany ka inandray ary tsy hoe akory mamila filanao raha misisika amin'ny tokony eritreretanao tsara fa sao mantsy dia atahoranao ve hoe hivadika aminao ahy tsirina solo tsy dia tsy nivaly teniko aminao sao ny mianta aminay jamba toytony dia fandrika avokoa ny lalana rehetra ao ambanay tsy fantatray mihitsy izay alehan'ny tongotray raha tsy ny fanampin'ny titehana fotsy ity izy no alefa mialoha lalana ka rehefa fantany fa azo ale zany vao mamindra moramora dia toy izany hatrany hatrany tsy olana tsony zany amin'izao fotoana izao ahy efa hito ahy hiaraka makivaky anao amin'izany lalana ka afaka ny mamindra-pahasambarana kokoa tsika ianao ka inandray ry nasolo no mbola andrasana amin'izany mianta efa tena fantatro sy voafehiko tsara ny feonao sy ny fihetsika rehetra tsy hamelanao eto raha tsy anaika anao ka eny ry nasolo satria fantatro fa misy fitiavana ihany koa ao anatinao ao dia izay no hikirizako za angely mianta zarako dia zarako tokoa azy manontolo ao ny fahasambarana raha izany no tanteraka saingy aza siana saingy tsony ary okizay mahafinaritra mijerenreto zazakamba natrotrondreto mpivady reto tojamba nge le rangadada amin'izany ie le vehivahavatany izao no tena mitantana azy amin'izao ndry sambatra ry zareo ary ohatry ny endrika olona efa hitako ity vehivavy ity zany sa tsy mbola niresaka tamina vehivavy tsara tare ohatr'izao kosa aloha tokoa ty dia mitady efa rehefa tena mandinika le endriny ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy mihitsy ka le fijery ny tena tadiavako azy izany hoe tsy tamin'izao endry izao zany fa endrika hafa ohatra ny fenao lahelo zany ohatra ny hoe mitomany mihitsy azy andraso hoe orka fa zay vao tsaroko tena le namandrindry ty raha izany ho izy tena tsy mamitaka any eritreritro fa le tovavy tany an-trano tamin'iny fotoana iny ka mbola tetiavan'ny rindra fatratra hatramin'izao io andraso aloha toneno andaotsika epiteria aloha nasolo iny ka aiza eto ka eto ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra eny ary reo fa epita ry zareo zany aleo aloha epita tsy manina tsy vizana ve ianao mitrotro ny maminena kely izy azy ity to ohatry ny matoriko sasady tsy matorika eny tokoa mianta azafady fa ahoana ny anao zay tsy mianta ve ny anaranao izy indrindra fa ahoana no nahafantaranao ny anarako kay raha tsy mahadiso zany efa ohatrany tsy mahafantatra anao dia tena tsy tsaronao tokoa ve
Tsy fantatra ianao ny zafady indrindra. Fa izy izany ry mianta. Tsy fantatro ty olona manan-kandalana antsika ity ry Nasolo a. Ka ohatrany misy zavatra maika ambalany anao izany ko. Azafady tokoa aloha injara aloha ny anarako ohatrany tsy mahalala fomba tokoa ako. Voalazanao zao mihitsy aza vao mare an'izany anarana izany azoko. Ka anadahany Rindra mantsy. Rindra? Izy kosa angamba ataoko fa tsy vaovao aminao satria mpanamana akaiky tokoa nareo. Rindra ve zany? Eno ataoko fa izy no Rindra namanao. Ary tamin'izay fotoana iray mandeha izay monja ny eonatsika za sy ianao andeha hivoaka ny varavarana moa za kosa vao tonga. Zay tokoa vao tsaroko. Ianao zany le za koa aza nge saika tsy natadidy ianao mihitsy teo Tena miala tsiny betsaka Njara moa no anaranao teo? Miala tsiny rery Njara. Tsy misy tsiny zany ka. Io zany ry Nasolo ny anadahany Rindra. Ilay namanao ve zany ry mianta? Fa aiza tokoa zao Rindra mbola ny andafy ve? Efa tafaverina izy ka efa ela azako. Fa tena mitady anao foana izy hatramin'izay nahatongavany izay ka hatramin'izao fotoana izao Zany ve? Eny ka na iza koa aza nge malahelo azy mihitsy. Hoe maninona hono ianao ny ala fotsiny tao an-trano? Raha mba fantany mantsy. Rehefa miao izay roa mbola iresaka lava momba an'izany. Marina tokoa zany. Ahoana aloha no lazaiko aminy? Teneno izy hoe malahelo be andriony hoe mianta dia ilazao koa izy fa efa teraka. Fa zay sa mbola misy inona indray? Ka aiza ny toerana mety ahitana anao? Sa andalo any an-trano ianao? Raha andalo any dia Rovina? Ka za aloha tsy andalo any Raha te ahita izy dia ahoana tokoa moa zany? Ka maninona raha saina makany an-trano fotsiny izy no mianta? Ka angano mbola hita ny trano ry Nasolo Zay tokoa ny tena olanako. Fa lavitra be aty nga misy ianao ry mianta? Sarotra be ny manoro azy fa zao ngamba no ataontsika misy larana finday any an-trano ity dia omeo azy ity mba hiaitsony azy zany. Raha misy izay tokoa aloha tsy maninona Ty ary omeo azy iny dia mifandamina eo izay roa amin'izay fotoana rehetra Eny ary misaotra betsaka vao raiko ity ka. Aza matahotra ianao fa tonga koa ty ary mino ahy ianao fa zao arivo zao ihany iny dia efa tsy maintsy ataonao. Zany ve? Amin'izao tika miteny izao ngery mianta mbola ny ampitadiavana izay misy ianao any foana izy. Indray mampalahelo izy raha izany. Omeo azy iny dia ho hitany misy ary izay fa mainy andro be ka tsy mety amin'ny zazakely fa andeha amin'izay angamba izay ianao koa toa mbola maika ako. Eny ary veloma ary nareo izay fa veloma ianao. Veloma se lasa za tokoa ry zareo marina. Na zaza mbola betsaka ny fanontaniana tiako apetraka aminy fa tena tsy naboziko tena niova be ohatran'iny mianta. Ahoana kosa moa no nitovy amin'ilay nahitako azy tamin'ny voalohany. Izy aza efa tena lasa netinety be mihitsy keo. Fa isy azy aloha Rindra zao raha ilazako zao avao zao Maninona tsara hoe letsy? Zany hitako teny an-dalana ankeo ilay namandry iny. Mianta ve? Eny. Indray dia ahoana moa izy ka? Fa naninona ary izy ny tsy nety ny lanakaty? Ka raha zakako nakaty ve moa izy tsy netiko taty amindry Zany? Eno efa teraka izy. Ny zazakely mantsy dia ny amin'ny sy ilay olona niaraka taminy ary samy mitrotro ray avy izy ireo tamin'izany. Mitrotro ray avy ahoana? Gamba n'ilay zanany raha ny fahitako azy. Indray zany ve le? Zany. Fa izy irery nga zany nifanena tamin'ny lazany sa nisy olona niaraka taminy ka? Eno nisy olona niaraka taminy ary raha ny fahafantarako azy tena vadiny mihitsy iny. Zany fa nga izy nanambady? Izay indray aloha tsy haiko izay koa moa tsy afaka andresaka firy fa izy azy ohatran'ny maimaika ihany. Dia ahoana? Zany no misy azy misy andro zareo moa tsy natolony azy zany. Fa ahoana fotsiny ary dia inona fotsiny nataony lahy tamin'izany ka?
Nanome an'ity lara telefoniny ity ihany miantaka. Iantsondry azy ony. Ay kosa, eo e. De zay fa tsy afandresaka naharitra zay. Le olo zay ny tena nalasa sainary indra. Fa olo isa koa ary zany ambarany lahy zany. Lehilahy jamba zay ne no nitrotroan'le zazakely anankiray e. Olona jamba? Eno ka zay mihitsy nge ny nahavariana taminy. Tena betsaka izany fanontaniana tiako apetraka izany fa andraso mihitsy aloha atsony ty laranty ka. Zay mihitsy e. Atso mihitsy izy fa tena tsy voavaliko izany fanontanianao rehetra izany ka na za ihany koa aza mantsy mba gaga ka tsy haro ho fantatro daholo ny ambangivangony rehetra. Dia izany no antony ilako tao aminareo rindra. Ndraiky za ndraiky tsy nafantatra an'izany. Za tsy te hanisy olana teo aminareo e. Moa ihany koa fantatro fa zany tompona ndraikitra amin'izany. Na zany azy e. Diso mama raha nandroaka ny driala tao an-trano toka. Efa nandresaka izao mihitsy nefa izay mianaka e. Ary efa nandresa lahatra azy mihitsy na tamin'ireny za mbola tao aminareo reny aza nge tamin'ireny no efa tsapako hoe nisy olana taminy saingy za moa tsy sanyvaky an'izany tamindriko. Izay no nampiay ahy vao fantatra fa lasa taoriana kely amin'ny fialako tao ndry e. Fa izy ny nahafantarandry an'izany? Fa injarana dahako ihany ka. Ay ve, marina tokoa izany fa nifanena tamiko teo ambaravarana izy tamin'iny fotoana iny. Efa tena tapaverina tanan-dafy eo fa nafantatra an'izany. Iny fa zaza asiana olana ntsony akiny amin'izany a. Fa na zany aza tsy maintsy mbola hiresaka mamanay kosa fa tsy mba anaiky an'izany ka. Karaha tsy nisy angeka izany mety tsy ohatra an'izao ny fiainako e. Mety tsy nihiratra toy izao ny masoandroko. Mety tsy nampionina tamin'ny solo koa. Nasolo? Dia manao ahoana ny fiainana miaraka amin'ny ato amin'ity trano ity ka? Ndray, indriny tsy mahafantatra fa tena tsy misy elanelana eo aminay raha ny amin'ny kilemany. Izany? Mariny. Tamin'ny voalohany ihany no somary sahirakirana fa rehefa taty aoriana zatra azy ihany. Tamin'izaho bevoka aza tsy fantatro indray fa izy avokoa nge ny manao ny raharaha rehetra tato e. Tsy avelana nanao vizana. Dia amin'ny fomba ahoana ozy izy indray no hieritreretana an'izany hoe ho vita ny rarahanay rehetra ato. Hatramin'izao tsika miteny izao dia izy manasa ny lambany reto zazy reto nanomboka tamin'ny fahaterahan'ireo ka hatramin'izao. Izany veky? Inga ahoana? Tena tsy azo eritreretina tokoa. Izany rehetrarehetra reny ke no nomen'Andriamanitra ho setrin'ireny fiafiako taloha reny. Dia naleoko nanolotra ny fiainako azy. Tiako izy ary izy raha teo tia. Izy aloha hita hoe tena tsotra. Mahafinaritra ny miara-miaina amin'ny ato ka. Azo lazaina hoe tafita angedra izany amin'izao e. Sa ahoana? Efa tafarina ary tafapetraka eo amin'ny toerana sahaza azy ny fiainako amin'izao fotoana izao rindra. Dia ny amin'ny Henri ahoana ka? Tsy nareo vao momba azy tony izany ry. Sady tsy nareo tsy te hafantatra an'izany tsony koa e. Na dia ny manonona ny anarana iza manahirana ako. Dia ahoana ny amin'izy amin'ny rahalankely reto? Tsy ampahafantariko ninona amin'izany rao ka. Nasolo ny rainy. Izy ihany no fantany. Izy no mikolokolo azy ireo eto amin'izao fotoana izao ka tsy ampahafantariko azy velively izany anaran'izany. Tsy hoe akory mampiditra eritreritra aty ao anatin-dray ary mianta fa tsy maintsy lehibe ireo zazy ireo ary tsy maintsy fantany marina ny orinamiko. Ka na tsy maintsy ho tonga azy izany aletiko tsara ao anatin'ny lohan'izy mirahalahy fa efa tsy niraharaha azy ny rainy. Izay nga hoe. Tsy te hiverina amin'izany tsony iza. Ny lasa efa nanorosory ahy. Ny mieritreritra ny fijaliako ny ainako fony ahy teo aminy tsy tantoko izany rindra. Eny kia, fa dia manao ahoana aloha fitezana an'ireto zazakambany reto e. Reo izy ireo ko. Mahafinaritra angambe. Iza moa no mamitiana dia iza maminiaina. Izay dia efa very sady aho. Tia baromenamena ity izao no mamitiana dia tsy maminiaina. Ndraiky, tsy nampoiziko azo kambany riko. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho aky ireo a. Ndray. Kely aloha misy sakafo kely ho an'ny vahiny a. Oay. Dia efa misahirana iry ianao izany a. Aiza ny dia hofikisany resaka fotsiny eto ary. Sady sambany izao nisy vahiny tato aminay hatramin'izay ny rahanay roa mifanerasera izay. Vao sambany ianao. Izany ve? Eny tokoa kia.
Tsy misy olona mitsidika anay tahaka an'izao tokoa fa dia indri izao ny voalohaniko. Izany misy hoa fa efa ela tokoa moa izany no fankalalana roa sy mianty Efa tena ela be ka. Ianao ihany manko mba afitantarana eto mantsy rehefa sendra tafaresaka izay roa. Sady tsy mananavana ary tsy mananamana ankoatranao izany izy koa. Izany dia izany tokoa na solo ary izay no tsy fankafizana amin'ny rahavaviko. Mahafinaritra izany fa toy izy hoe mampalahelo mianta raha velirery. Niava ny aza mantsy fa tsy fantany intsony inge. Izany fahasahiranako nitady azy izay nge ka tena taiza ny toerana tsy efa nalehako hatreny ambany tetezana rehetra tendry. Reny tranom-boritra ireny efa tsy nisy izay tsy niteteziko ny tedavana azy. Izy ity sofa tafoana taminao. Tsy mbola anjara no eny amin'ireny toeran'ireny fa lazaiko anao izany. Eno marina izany aloha Ka izao Rindra, nahafantatra ny tantarany ka tsy nandefa azy intsony. Nianatra azy ary nalahelo azy ka tsy afaka nandefa azy intsony. Taty aoriana amin'izao fotoana izao, hay ihany koa izy izany manam-pitiavana ka dia tanteraka ny nofinofiko. Mahafinaritra izany dia mahatsiaro sambatra tokoa ve mianta miaraka amina solo tazako eny amin'ny endriny ihany indrendreny aloka ny faharesena. Marina fa hoe sambatra izy nahazo vato vaovao ary nahazo reto zazakambany reto fa ohatrany misy tsy ampy foana hitako eny amin'ny tarehany. Inona ary izany? Ohatrany te-teny zavatra amiko izany rehefa tsy sa hoe inona Manahiry ny anto koa satria teo anatrehana solo Fa inona izany? Vono akiry mianta. Tena safidy-dry marina ve kiny nanekindry araka tamina solo izay olona jamba sy manan-kalemy io mandrakizay. Tsy ampisalasalana tokoa no maliko andriny amin'izany teny hoe eny. Fa inona mahatonga andry ametraka an'izany fanontaniana izany? Ohatrany lasa ihany ho asaiko dia tena ampy andry tokoa ve ny fitiavany? Rindra, za efa tsy nanantena tsony tamin'ny fiainana no niraisiny. Ary tato no nahitako fifaliana vaovao ka rariny dia rariny raha hijanona ato. Rariny tokoa, mbola voafetra nge izany rariny izany. Misy tsy fafenon-javatra matoa ny olona miteny hoe rariny. Fa inona ihany koa ary manosongozona ny finoandry amin'izany fa tena tsy azoko mihitsy. Hitako misorotra eny amin'ny endrikindry ihany ny fampangana indraindray. Misy zavatra tsy feno. Tena tiako akina ny solo marina izany lazaiko indry izany. So dia nisy zavatra nitereko masaka fotsiny tao teo anelanelan'izay fotoana rehetra izay. Na ena solo aza ela dia ela tokoa vao resiko lahatra. Nametraka elanelana foana izy tamin'izany. Nanery eritreritra tsara tamin'ny safidiko. Dia nataoko tokoa moa izany ary efa nieritreritra andro aman'alina vao ny afara tamin'izao fanapahan-kevitra izao dia niaraka izay. Asa aloha eritreritra ihany iny fa aza raisina nimba ny saindry. Ny saiko ihany koa efa tsy ho voazongozona amin'izany intsony. Efa nivonina amin'izay rehetra mety ho sakana ary. Tena nanova ny toe-tsaindry tokoa ny fotoana ela izay tsy nifanerantserantsika tao anatin'izay fotoana izay Nanjara manana toe-tsaina voninkiady izany ry. Ka ho resin'ny fiainana foana ve? Hitakiko. Ka nanahoana Rindra ny diandry tany? Izay vao afaka ny ahako rehetra Niresaka fotoana naritra mihitsy mantsy zaiko. Ka marina ve aloha ny ahako fa ao amin'ny tranon'ilay olona jamba manan-karembe nendrefandrefana iny misy azy? Eny lesy Io aroa. Fa ahoana koa aloha ny tonga dia afantarany lahany izany? Izany fa misy namako izay mipetraka eny ka mahafantatra tsara ny lehilahy jamba iny. Dia lazainy teo koa ny tantarany ka tsy nisalasala hoe mety namandriny ihany koa izany. Efa tena mipetraka eny letsy mianta. Ka rovina izy niverina aty amintsika? Niverina aty ahoana? Fa nga tsy hiverina hipetraka aty ndraiky koa izy. Efa manana ny toerana eny izy ka tsy hitako tsony izay ataony atyko. Fa ahoana ny amin'iny jamby iny? Tsy fantatra lava ina nge tsy miaraka aminy amin'izao Maninona tsara? Izany ho ina ny vadiny? Ohatry ny manany any andry izany Rindra. Iny lehilahy jamby iny ve? Dia vehivavy ohatran'iny ve ilay sisy dia hanokana ny fiainana n'olona jamba? Zaza nge tsy mba gagy. Tena tsy nampoiziko mihitsy nefa dia izany ny marina. Ahoana koa ary izany?
Za mbola tsy resy lahatra amin'izay tena any am-pony mianta mihitsy fantatro tsara mantsiziko. Tena raha izany inge ranabavy tena sambany teo amin'ny fiainako no tsapako manana fihetseham-po ohatr'izao iainako izao fa dia tena tsofoko amindry. Fa inona koa tia mahazo an'lahy Zany no atao hoe tia zay tiako iny namanao iny tao anatin'izay fotoana vitsivitsy nionako tamin'izay dia nanjary tsy afaka ataon-dohako mihitsy izy. Ka olona efa niteraka nge izy iny ka sao dia ho diso adresy tia lahy Na za koa zany mitovy eritreritra amindry ihany hoe tena hanokana ny fiainany ho an'iny olona jamby iny tokoa ve izy? Malasa saina ihany. Manana endrika mampika feno mihitsy mantsy ny antako. Zay mantsy hoay mambabo ny lehilahy rehetra mihitsy izy. Nefa dia nisafidy araka amin'ny olona manan-kilema. Fa inona ary no antony? Ohatrany hoe hianatra no misoretra vitana solo taminy ve dia ny fitiavany no nataony sorony? Asa mahazo eritreretina tokoa aloha zany. Sa hoe ahoana ary? Raha izany no izy dia vonona ny hanala azy amin'ny toerana misy azy ranabavy. Maninona? Zany hoa tsy hamela amin'ny fitiavako azy angina fotsiny amin'izao kosa hitantsika eo na tena sitrany tokoa ny arahany amin'inona tsy. Fa aizy na rotely mianaka no andeha? Tsy handeha lavitra koa zay fa ery amin'ny alokaloka ambany ery ihany mba hitondrako azy ka. Ay, ka tandremo tsara raha ny zazakely Aza matahotra anao fa efa haiko tsara ny mitondra azy. Ataoko anaty posety ato izy dia atosiko moramora ny sisin-dalana iny re. Eny ary. Aza manafoana re anao fa efa haiko tsara ny lalana mandrapahatongako eny. Eny mandeha ary nareo telo mianaka mba milamindamina indray aloha rehefa entina solo mandeha mivoaboaka any izy roa lahy kely ka. Ary andraso aloha ampiripirina ny ato an-trano koa fa tena mikorontana nge izy izany. Rehefa mihetsika koa moa niditran'izy roa lahy kely tena tsy misy anaovan-javatra mihitsiko. Na solo mampangina ny ray dia za mampangina ny ray. Nefa dia efa tranony alina izay tsy nampatoriany. Mandreraka mihitsy aloha Ndry, faiza koa izany? Sa na solo ny verina? Andraso aloha hoe jerena. Manahoana ianao? Njara? Manahoana ianao? Fa atao taitra be ianao nahita? Tsy izany mantsy fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe ianao no andondona ny varavarana ato. Ay ve. Ianao rery angano nakaty sa miaraka nareo sy rindra? Za rery tokoa ka. Ay, fa ahoana ianao sa ny zavatra nafarany rindra ve? Dia tsy androsiko ve fa dia eto mbaravara eto fotsiny kosa. Miala tsiny indrindra naveriko fa vetivety ihany mantsy ny ilanao ako. Na dia izany azako. Andao mandrosoa ary. Mandrosoa dia mipetrapetra ary. Misaotra betsaka ary. Ie, ka ahoana? Ary aizy na solo sy ny zanako. Ay ve, mbola lasa nandeha nitsangatsangana any reo ka. Ie, fa izy ve aloha no tadiavinao sa ahoana? Azafady fa ohatra tsy azoko mihitsy ny antondianao mantsy. Ay ve, mba tonga mitsidika angamo misy fahatsoanany amin'izany sa tsy mety? Ay ve izay fotsiny. Ka zahay aty aloha salama avokoa salama tsara ny zanako, tonga taiza tsara izy. Mahafinaritra izany ka. Tsy izany mantsy fa betsaka ihany koa ny resaka mifampizarana sy rindra tao an-trano indrindra fa tamin'izao nahitany anao izao indray. Ay. Ka ny amin'izay indrindra dia mba raisiko anjara biriky ihany koa mba fitsidihana anao aty. Ay ve. Fantatro mantsy ny tantaranao ary malahelo anao tokoa. Ay ve fa nitantarainy rindra taminao izany? Efa nambarany tamiko tokoa ka. Eny ka tantara efa lasa ihany izany re. Na ny verenana izany eo amin'ny fiainako aza manjary manorisory ahy. Andray, zafady ary moa miala tsiny fa tsy ianao akory ny hoe manorisory ahy fa ianao mantsy somary ohatry namerina an'ilay resaka ihany ka izay no antony nianazavako azy aminao Fantatra tokoa izany ry mianta ka ny amin'izay indrindra mantsy ho ahy
Misy zavatra mba tiako aboraka aminao ihany koa. Zavatra inona moa zany? Zany hoe somary manahirana ihany ny lazany aminao nefa moa tsy hitako izay mampiolakolana anao eo. Maninona moa raha teneniny Mianta so tokoa mba fiantrana fotsiny ihany zao erahanao amin'izao so dia mba tsy vokatry ny fonao akory ary. Maninona? Mariny raha izany no izy dia malahelo anao tanteraka ka anafaka anao amin'izany ny tena antondihako izao. Tsy izany ry Mianta fa tianao mantsy. Mianta fa izy zany olona miresaka aminao zany. Nasolo fa efa ela nga ianao no teo ambaravarana teo. Nasolo fa ahoana? Mianta ohatrany mare olona miresaka aminao aho fa satsy. Misy olona tokoa io ka ny anadahany rindra re. Ay ve za tokoa tika. Ka manahoana ianao? Salama tsara fa ianao zao manahoana? Salama tokoa izay tika. Ka tsy zany fa hoe hitsidika an'ireo zazakely hono na tongavany aty amintsika re. Ay ve mahafinaritra zany izay mihitsy ka araka ny filazan'ny rindra tany an-tanàna hoe tena mahafatifaty ery zany kambana aty aminareo zany. Dia hoe aleo mihitsy aloha dia mba hijeren'izany sady mba mamangy ny olona aty koa re. Marina zany. Fa aisany zazakely ny toinao rery indray ty no miveriny. Eny tokoa ay ve efa tsy anjaridaina tsy amin'ny mamany zoatsy izy ireo ka aka n'ilay kilalao kely fotsiny dia izay re niverenako aty. Ay ka rehefa mandeha any tokoa dia miaraka any zany nareo raha te hijery an'ireo zazakely ireo njary. Hatray marina tokoa zany. Andoro se dia ahoana? Ka miaraka aminy ianao sa inandray ary tia mampihanana anao ty? Eny ary aiza le kilalao teo ry Mianta? Reto ka reto. Te hanazava resaka aminao ary njara. Eno tapaka tokoa ny le resantsika teo ary izay ny izao miverenako eto hoe mody anao velomanao aty io Te hanazava ny sainao ihany koa tamin'le rediredina ambaranao teo Andray kosa moro Mianta. Asa te raisinao rediredy ohatr'izany aloha le izy tsoroko aminao nefa tena teny avy ao boka ireny satria na dia voahaingana ihany tokoa zany nafantatra anao dia efa raiky petita aminao sahady ary tiako hazavainao amiko ny aminareo sy Nasolo. Raha ny fiainako manokana ataoko fa tsy misy idiranao zany na dia kely akory lasa. Eny fa raha ny vanjoiko ny tantara mantsy to enatra fotsiny asa miampy fangorahana ny tiavanao azy. Ka tsy misy idiranao any amin'izany. Raha ianao tsy tianao tsy mbola afaka mamaly ny fitiavako ianao raha tsy mahazava amiko ny aminao sy Nasolo hoe tena tianao tokoa ve izy? Ohatrany hoe manorosory azy zany ianao. Ny fiavianao atao trano ny fahasahiana milazana izany rehetrarehetra izany ohatrany raisiko tsy fahalalam-pomba. Eny tsy fahalalam-pomba ihany hoe atao tokantranoko ve no tonga ilazana izany. Eny marina aloha fa tsy mety zany nefa aizary ny toerana milamina afahantsika miresaka sa omenao fotoana hoe roviana. Ka tsy misy zavatra ambarako aminao intsony fa efa tapitra izany. Moa ihany koa tsy hanao fotoana aminao any amin'ny tokatokana izany fa nahoana ary? Manaja ny tokantranoko ary fantarao tsara fa olona manambady amanjanaka. Mianta. Okizay mingavy anao mba hivoaka atao tranoko amin'izay sao dia tratra ny vadiko indray ka hanahirana. Masika loatra ianao Raha izay no aharovako ny tokantranoko dia tsy maninona. Eny ary tsy maninona fa andeha. Raha eritreretinao tsy fahalalam-pomba izany rehetra izany dia mialatsiny aminao mifona ihany koa tamin'izay nambarako teo. Tsoroko aminao nefa fa tsy hanenenako izany satria teny tsotra ary avy ato boky no naborako taminao teo. Eny efa voaray izany fa mandehana amin'izay ianao. Mandehana veloma ary ianao
reraka koa iny olona iny a. Fa inona raha nitadiaviny amin'izany? Tonga ty antranoko amboraka ny fitiavany ahy. Tsy menatra akory. Andriamanitro, arovy aho. Arovy amin'ny fakapanahy toy izany ary arovy ihany koa ny tokantranoko. Mianta? Efa matory anga izy roa lahy. Efa matory zareo. Kay, tsara zany ka. Ary ianao nga tsy mbola matory foana e? Misy resak'izay tiako atao aminao aloha e. Fa resak'inona izany ry nasolo a? Mianta. Indraindray aho lasa saina ihany raha mieritreritra anao. Mieritreritra ny fiainantsika e. Mieritreritra azo ngalahy reto indrindraindrindra ka. Fa inona ny mahalasa sainanao amin'izany ry nasolo a? Mianta. So dia nisy fahadisom-panam-pahan-kevitra ihany ary avy aminao. Tsy azoko. So dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny mahavady ahy aho ry mianta. Nasolo a, fa inona ary ty lazainao e? Mbola fodefoa ny fotoana lasa. Ka ataoko fa mbola afaka miverin-dalana ianao raha misy fanahiana kely ao anatinao ao. Fanahiana ahoana ary? Efa mazava ngeny ary nasolo e, tiako ianao. Mianta. Mora tiavina mantsy ny olona manan-kilemy. Rehefa manana fomangoraka fotsiny dia afaka mity anay. Tsy fangorahana fotsiny ihany no ato amiko fa fitiavana anao amin'ny foko madio e. Tsy noho ny enatro aminao noho nataonao ahy ihany fotsiny kosa natrian'izany fa tena fitiavako anao. Toy ny vehivavy rehetra tiany olona miaraka aminy ka tiany vadiny izany. Zaho ohatry ny hoe mirorosaina be izany ry mianta. Fa inona tsy mampitombona ny sainao e? Tsapako tsara tarehy loatra ianao e. Mahafinaritra. Ka so dia tsy tokony ny sahazahary ianao. Tsy misy an'izany ry nasolo a. Marina e. Tsy hanisy rapitsy ihany mantsy ny fiainana miandry amin'izany fa mbola ho avy ny lasa ihany koa. Tena mbola lavitreraka tokoa e. Dia andao fa ho tototsika moramora eo ihany izany. Tsaroa fa za tsy nitananao raha ikopa-kelatra ianao. So dia izany no mibahana ny sainao mantsy ry mianta. Raha omenao fahafahana ikopaka efa nanapa-kevitra ny tsy hetsika eto intsony. Raha tsy ianao no mandroaka toy izay nataon'ilay olo tiako fahiny izay. Tsy hanao an'izany ary mianta. Fantatra ianao fa tsy hanao an'izany ka aza asiana ahiatsony re raha afako. Ka afaka mitianao foana amin'ny fotoana rehetra raha izaho aloha. Fantatra fa tia ahy ianao fa aza mity aminahy ahy. So dia izany mantsy no ahasambatra anao ry mianta ka. Ianao sy ireo zanako kely ireo ny fahasambarako ry nasolo a. Nareo ny fiainako. Ary andao amin'izay moa atory. Mamitsy fijery ilay mady mizelona izany e. Fa izy izany? Za ihany e. Way, Henri. Tena tsy mahita ve sa mody fanina? Azafady fa tena tsy hitako mihitsy ianao e. Manao aloha mirindry. Salama tsara. Ela tsy hitanareo izany a. Ka inona tsony koa moa no tokony ifandraisany? Tsy efa maina akory ny ravina nanana? Aiza kosa nisy an'izany fenao koa dia lamina. Hitako. Za zao anontany hoe manao ny mianta izay. Mianta? Fa izy aloha tsy mianta e. Inona koa ny ary ty? Aza mody fanina ohatran'io rangahy. Marina raha mahafantatra an'izany ahy e. Fa ianao nga malala olona atao hoe mianta ka. Fantatrao tsara re ny olona resahako fa aza dia manahany any ohatran'io ianao rindra. Tena tsy nampoiziko fantatra mianta ianao fa azafady. Mba valio ara fa inona ary ty ataonao ty? Tamin'ny voalohany teo nieritreretiko fa tsy mahafantatra ianao nefa tao nikitika ihaniko. Rena efa nitenanao tsy nirarahinao kory. Zao indray aho ty anontanianao ny fahasalamany mianta. Dia hoy aho aminao hoe inona ary izany ny tena marina. Aza enjehana amin'ireny taloha ireny intsony arangaha. Maninona tsara? Marina e. Reny aza nge fa naninenany. Nanenenana? Eo. Toa mampiome ahy ianao izany ka. Inona re mampiavaka anao amin'ny ankizana amin'ny karapoly ireny? Aza dia manenjy dresy ohatran'io re rindra. Tsy manenjy dresy aloha fa ohatry ny kaka ihany amin'izany raha mandrefa hoe ianao manenina tamin'izay vitanaoko. Ka izay ne nanontaniako ianao ny tena momba amin'ny mianta vadiko e. Raha mianta aloha efa ela tsy nahita azy. Izany ve? Ianao tsy efa herintaona mahery ara tsy oriana vao mieritreritra ny hoe anontany fahasalamaniko. Ka hitanao ihany e. Ny vady ve moa tsy ampidiana amin'ny toerany foana na roviana na roviana e. Ny fotoana fotsiny mbola tsy milamina mazany e.
ohatrany hoe tsy ianao izany manoloana ka tsy efa mibaribary aminao ary izany ve fa efa olona vaovao tia manoloana anao ty fa tsy ilay Henri taloha tsony. fa vao mahita anao aloha dia mahatsiaro ny fampijaliana ataonao amin'ny aty ohatra ny mahita ny tarehy manga na mahita ny endra mitomany lava sy ny sisa sy ny sisy efa nanenina tamin'ireny ary rindra fa hono mba manao ahoana aloha izy izay kefa nilaza taminao fa zaza ho tsy mahita azoko ohatra fa sao dia heverinao ary fa tsy fantatro aza fa hoe any aminao izy no mipetraka fa tany angalony na narianao azy tsy misy an'izany rehefa ka gaka raha any ianao no mitady azoko tsy tena andalina akory na nipazanao azy tany na nipazanao azy tany an-tranonao fantatro fa tsy manana toerana le izy iny ka eny ny toerana tokony hitadiavana azy raha mila azy ianao hoe mandeha na tadaviana andalina seny amin'ny tabanjorotira rehetra eny izy indray masika loatra kosa ny teninao amiko izany rindra eny izay fandraisanao azy aloha tsy maninona fa izay no izy teny na nipazanao azy dia mandeha na tadaviana izy fa tsy hoe eny ihany ve raha tsy efa nitsindroka koa azako hitako ngeny misy azy na dia hanafina azy arenao ka maninona moa izany nitrandro tokoa ve moa tsy hitanao ka tonga avy ianao mijery azy ihany eno ahy hatramin'izay tokoa dia niandrainao tamin'ny foana ianao izany ty efa nanapa-kevitra ny andeha ho any mihitsy ka hoy aho hoe tonga ava fa misokatra ao anao mihitsy ny varavarana any ianao sisa ny andrasana eny ary dia mba mpitapitao any aminy any fangaro mity io varavarana io andraso aloha manahoana tompoko fa izako ty ianao zao tompoko fa izy ny tadiavinao azafady aizy nasolo ao izy ka mandrosoa ianao fa inona daholo ary ty nasolo nasolo misy mitady anao ato fa avia ty fa inona ary ty hitako ty ato ty rery lantro fa izy zany ry mianta nasolo zaho ihany ry anako neny ve zany eny anako avizany zanako zany andray erangenao zany vao mitsidika ry neny ka mbola be reny asa tany dia tsy misy taona hitsidiany ay ve za nefa tena nalahelo anao tokoa ane eny ka ahoana inona vaovao ry neny ka ianao aza ty nitomahana vaovao angambako fa inona daholo tokoa aloha izao ry nasolo fa izy ty tovavy ty ary tao misy zazakely ihany koa io marina misy azoko izy ty ka inona moa no azo neny amin'izany ianao aza any de anyko inona aloha ny fanazavana mba entinao amin'izao ka mianta re io ry neny mianta izy ny vadiko zany ary izy kosa ry mianta no reniko efa nambarako anao ihany dia falo mahafantatra anao tompoko fa vadinao ahoany fa ka ianao manambady ry mianta fa tsy hitany neny ve ianao zany de ireo ny zanakay hambana amin'ny rahalahy izy ireo tena tsy azoko mihitsy ange ianao manambady zany aza atao tsy niteny ininona tamiko akory ka ohatran'izay fotsiny fanga moa dia misy inona hoe ho lazaina ary tsisy lazaina amin'izany lery neny tena ny manampoka ohatr' izao mihitsy nytsovoako mihitsy mba marina mafy andraso aloha orosona sakafo ianao fa mety nao nangambe eny tokoa sady reraka amin'ny voyage zao neny ioko ka inona no atao aneny misy sakafo raha anao neny mandehana lay voary aloha mandehana rery mianta de ohatran'izany sy zany ry neny ny tantaran'izy teo aminay sy mianta de nifankaty avy amin'izany zay ary nanaiky ny fitiavako izy tsy nisalasala akory ka hitako moa hoe tampotampoka teo dia hoe manambady ty ianao nefa hatramin'izay to tsy nisy resaka an'izany akory ka izao ry neny ny fiainana dia mamela zava miafina trany izy eo amin'ny andro tsy fantatra izy ao anatin'ny fotoana tsy ampoziny indrindra ny neny vadin'olona fa be voka ange zany io olo io io zany milafika ato an-tranonao ato fotsiny zany raha izany izy tsy izany tsy azo neny ve za no nitazona azy no ny ala heloko azo eny fantaro tsara ange nitoetranao mangorak'olona io ry nasolo moa ny mpanaroatra koa ve tsy isy aza ray sy neny mpanararoatra kosa izy aloha tsy misy an'izany mihitsy ry neny dia efa voasoratra aminao zany reo zazy ireo misy soratra amiko izy ao anatin'ny kopiany ao nefa dia zaza manana ny rainy iny izy ireo ka efa nariniko
izy aza tsy te hahafantatra azy ireo akotroko neny nga efa hoeritaona latsika kely izy mirahalahy reo zao neny dia ahoana koa nahafantaranao fa tena tianao io vehivavy io e sarotra be ngery Nasolo ny eritrehitra hoe tovavy ohatran'io izy io ve dia tianao izay manan-kilema sy jamba ohatran'izao e ary efa nitensina nafatra anao tamin'izany ny rehetrarehetra izany eny fantatro izany ry neny fa raha mianta ataoko fa tena fitiavana ihany koa nitiavany ahy sarotra be ny ino an'izany Nasolo ka na izay ihany koa zany ery neny mafy ihany ko ny miainy ny vavan'olona manodidina raha mahita ny endrika amam-bika ny mianta izy ireo izany izy eo ve hoy izy ireo dia tena ity an'se fa nanarotana ny arenan'se fotsiny hono sy ny sisy fa tsy hainao an'izany ary neny mahatoky any mianta dia zay ihany ka ianao ihany aza zao dia efa mahatsapa fa miteny toy izany daholo ny olona rehetrarehetra ka ataoko fa tsy anometsinay ianao raha ilaza ny hevitro aminy koa ka diso izany fiheverana izany ry neny mandiso an'izany tanteraka mihitsy kosa dia mino izay lazainy ve ianao e tsy mbola nivadika tamiko izy ary tsy mbola nandaina tamiko hatramin'izay tsy tokony handray azy mihitsy ianao e raha tsy nampiatrano azy ary tamin'izany ry neny no heveriny neny fa nanana sy nahita izay nalehany ary very izy io ka ty anjaranao izany e fa ianao ve no natao izaka ny fahorian'ny hafa e ianao ihany ry neny nampianatra fa tokony hanampy ny sahirana sy ny hafa rehefa misy eo ampelantanana tena samy hafa be ne izany anako tsy mitovy ane izany mitovy ihany izany aniko ry neny samy olona resy no resahana ka na iza mitady famonjena dia azo raisina ka tsy izany ve ozy neny eny e azo eritreretina ihany izany fa ity izy dia nefara tamin'ny fitiavanao azy ity ny fitiavako tsy omeko tsiny amin'izany ry neny raha ny antefa tany aminy ka ianao ihany aza dia efa mametra fanahiana ihany koa vao tsy ela akory teo ka ahoana no efa zao ry neny ny zava-misy izay ihany izy no safidiako iara-dalana amiko iny eny aza mahavita manahary any an-tany lavitra any ka aleo izy mba ho naman-keto dia tsy akasitrahana eny ve izany kosa izaho moa efa impiry no ny teny anao hoe andao anaraka fa tsy mety eny ianao e tsy ry neny za ety ihany mijanony ety ihany efa tsy mandeha makaiza akory zazakely ty koa tomitomany tsy misy fijanonana mihitsy ka andraso aloha fa efa ho raisiko izy ampanginy mihitsy ny zanako ka ary zay eto manylava tsy fantatra hoe ahoana ty mety malahelo ny reny koa angambo izy ireo ka ty atoro mampilavariny azy ohatran'io e dia ahoana ho ny reny zao ahoana dia tsy mitady andreo ve ny reny ny reny efa nasolo ny rainy eto fa tsy mahafantatra koatra azy izy toy izany ihany koa za ka inasolo nge tsy ho hainy velively mety ho ray mpamelona ihany fotsiny tokoa ny zanako e andray kosa ny fahatsoran'io zanako manan-kilemy io no anarotan'ny olona azy ka anaovan'izay tiana tao aminy anjakany amin'ny volany sy fananany rehetrarehetra nasolo koa ve moa mahita an'izany tsy mahita an'izany satria jamba azafady ry neny diso eritrehitra ianao raha mamely ahy amin'izany azafady aloha tsy reninao tsy mananjanaka anao no sady tsy manana vinanto anao ihany koa marina fa mahasarika sy mahafatifaty ny endrika eo nefa tsisy antony inona amin'izanako izany andray kosa ary fantatro ange fa ny vola sy ny arenahatra fotsiny ny itiavanao anina solo tsy dia tsy tompoko fitiavana no hijanonako eto ary efa nanome safidy malalaka ho ahy ihany koa angena solo fa zany tsy nanaiky noho ny fitiavako azy noho ny fitiavana azy ianao zao ve dia ity olona ohatran'iny ity olona jamba eny tompoko sarotra inono izany iza no afaka anaiky an'izany asakasaka izay tsy manaiky za aloha sady tsy manaiky ny tsy mankasitraka ihany koa zanako mantsy nasolo ary na dia izao aza ny toerana misy azy tsy natao amelona zanabaratra izy akory nasolo koa ve moa ahita izay ataonao any velany ihany mba olombelona ihany tompoko na dia tsy mahita an'izany tokoa azy izy tsy hanao nininina azy zany ahy tsy mbola misy inona akory mampifandray anao sy ny zanako dia miteny anao zao andrava tsy misy atakandrony aminareo fa aza sy mba anao sainina solo avelao izy aina amin'ny fiainany tsotra amin'izao ihany andray fa nahoana kosa ataoko fa efa ambo izay tombotsonao tato izay ka afaka mandeha amin'izay ianao nasolo ahoana izay mianta andeha izay telo mianaka rapitso ndry andeha ho izy tianareo ka andeha hiala tato aminao mianta fa maninona andeha izay ry nasolo
andeha izay satria toa tsy ankasitrahan'ny reninao akory ny amintsika senao. Maninona tsara hoe ry Mianta? Ha? Zany hoe mazava amiko ny teniny. Mianta, fa inona ny nambarany anao ka? Nandrokanareo nga izy? Tsy te hanitatra zavatra be dia be ahy. Efa fantotra nefa tsy dia mankasitraka anao loatra neny. Nefa efa niresaka izay fa ataoko fa azony tsara ny atao-poko ary mazava aminy ry Mianta. Aza mandahan'izany ianao fa tsy tiako hoany hanisy antsana eo aminao sy ny reninao e. Tianao izy ka hakasitrao izay lazainy. Za ihany koa ny tianao ry Mianta. Efa raiko po aminareo telo mianaka ry Mianta. Dia ilozanareo ve? Tsy mety izany. Izy ny taloha ka tokony hanaja ny safidiny ianao e. Mianta, dia makasitraka an'izany ve ianao e? Mafy amiko izany ry Nasolo. Mafy amiko ny andao an'ity trano ity. Toerana izay niratany masoandrom-piainako indray rehefa maizina teo izy. Toerana niverenany ny hafaliako indray. Mianta, tsy mankasitraka an'izany velively mihitsy ahy. Nasolo, kina nefa no azonao atao amin'izany. Aleo fa hiresaka amin'iny ary Mianta. Nasolo, na izao dia izao ihany aza. Aleo fa hiresaka amin'ny ahy. Tsy miala eto izany nareo telo mianaka. Mazava angamba izay. Neny efa matory anga ianao e? Nasolo, fa inona no mbola ataonao aty an'efitranoko amin'izao andro efa alina be izao e? Fa nga ianao tsy matory? Neny iresaka aminao vetivety azafady. Aleo rahampitsy efa tia-pandriana ve dia izao aho no iresaka aminao fa tsy afaka miandry rahampitsotsony izany izy. Fa inona ary izany? Ny amin'ny Mianta ry Neny. Fa maninona nandroahanao iala tato Mianta? Aleo resika rahampitsy no resaka an'izany ilaiko mazava izao zany resaka izany satria efa manamboatra ny entana izy eo fa hanainga rahampitso. Izay no nambaranao azy tsinonako. Rehefa tapa-kevitra izy Nasolo dia aleo andeha. Neny efa niresaka lava momba azy sika sy ianao ary efa nambarako taminao ny tatao-poko manontolo ka maninona izy nondroahanao iala tato ndraika? Amiko ny ry Nasolo dia fanararotana sy fiatsaram-bela fotsiny izao dia tsy tsapanao ve izany ny arena izay atolotra anao ato no ilomanosana. Sa ianao ve dia mihevitra hoe raha tsy mahana izao arena izao ianao dia niraiki-pity taminao izy? Raha izany foana no mampalahelo ny Neny azoko ataony tsy mandray vola sy fanampiana avy any amin'ny intsony hoy avy aloha izay amin'izao. Koa raha tsy handray vola avy amiko ianao dia inona no hoaninao? Tsy mety an'izany ka. Neny tsy inona mandray azo mpanana roatra foana ka mba marary koa angeny fony ataonao an'izany ry Neny. Raha oviana ary izany vao tsapanao anaka olona efa resan'ny fiainana avy ihany ve? Neny zany fa tsy anao tsy maninona izany. Aza asianao olana ny aminay raha mbola manam-pitiavana ianao azonao izany. Ary zanako ve ianao tsy ho tiako aza manao izay mampalahelo ahy ianao amin'izao fandalovanao ity izao ry Neny. Ianao ange mandalo fotsiny ihany dia lasy izy no mba miany fiainako ato misy taminy ane izany fa tsy tantana ny fiainanao amin'izany fotsiny ny olona anako. Say Neny mihevitra fa mbola mila tantanana amin'ny fiainako efa mahaleo tena ary mahafantatra izay ataoko ny Neny. Sarotra kisiko mihitsy ianao ty anaka. Za tsy manaiky an'izany ry Neny. Za izay nikarakara azy nandritra ny herintaona mahery tato aza tsy mbola navita nandroaka azy na dia indray mandeha monja azy. Nefa ianao ty vao tsy amperinandro akory ny natokavanao dia tsy mahazaka azy ianao. Fantako fa tsy anaiky eto mihitsy ianao ka tsy haiko izay atao ry Neny fa raha andeha izy dia tsy maintsy hanaraka azy koa Fa inona ary nataonao aty? Tsy efa nitiany ianao moa ahy. Aizy Mianta sy ny zanako ilay fotoana mandrosoa ary ianao tsy manam-potoana hivazivazina aminao rindra. Aiza ny vady aman-janako? Za dia gaga mitiranga ty ry olona fa nisy vady aman-janona ny napetrany ary vita ty. Aiza izy ireo fa mahita an'izy eo ary ianao sapahana koa ny masonao. Eno ka aiza izy ny nafeninao? Mbola afaka mijery azy any anaty tilo ararehetra any koa ianao so dia verinao fa anaiky mora foana an'izao ary ka na manaiky ianao na tsy manaiky tsy hitako ny misy azy na za koa aza mba mitady azy amin'izao fotoana izaoko. Ianao ny tsy tokony miditra amin'ny raha tokantran'olona mihitsy. Ianao mihitsy ngamba izao no namehevitra tsy azy andositra. Fantatro tsara mantsy raha ny fitiavany Mianta. Dia izy tara loatra raha izao ianao vao mahatsapy izany tsy efa lasa ny olona ve izay ny fondry? Zany vady ny ka tsy misy tokony sy afaka handrombaka azy eo pelantanako Izay ilay atao hoe ny vavany tsy atao be
mba tandremy ihany fihetsika atao aman'olona fa nimeritreritra ny vokany avy eo ingeny tsy laitry. Fa inona ary zany tabataba be ato zany? Marina tsy voaria lavitra ry dia efa mariny tabatabanareo ato. Ka ty rangaty mihitsy no ohatry ny voa avy any amin'izay nalehany ihany ka ty no miampanampany. Fa ahoana ny ianao zay? Fa inona koa ny elona? Ary zao ny lazaiko anareo ataovy ao anatin'ny sainareo tsara fa tsy maintsy mbola ho hitako misy ny vady aman-janako. Fa tsy ianao mihitsy akory no anakatsakana ny fiainanay. Lasa koa ianao mandeha ihany fa mandreraka e. Fa inona ho ny aniny olona iny? Inona ny tediaviny ary iza koa iny? Iny ve? Raha ny zanako mianty iny. Ay ve iny zany? Iny mihitsy. Tsy nolazainao tamiko meloa zany mba namezako lesona kely azy teo fa na tsy ary votany ananana tany ka aty vao miampanampana e. To tsy mihinatra akory le izy. Hitako, mbola aiza koa anefa nanaovako azy e. Tokony mba hanakambo nge izy. Sao vao hoe aizy mianta aiza ny zanako. Mianta azy ty efa aizy, efa natanakafako. Tsy misy ahina intsony amin'izany fa efa niresaka izay sineny ndray mianta. Dia tsy nanaiky mihitsy tokoa ianao Ahoana no anaiky mora an'izany aminao e? Ka tsy mendraka olana vaovao aminao sy ny reninao very na solony tsy fanarahanao ny teniny Zao ry mianta, raha manana fo mangoraka izy, tokony hanaja ny safidiko. Raha mieritreritra ihany izy fa izay no masoandro mihiratra ho ahy eto dia ny fijanonanao zany. Ary raha mieritreritra ny amalifaly ahy koa ianao dia tsy misaraka amiko. Nasolo ny fiainantsika sehinao tao anatin'izay fotoana rehetra izay ataoko fa nilamina tsara tokoa. Ka raha ny fahatongavan'ny eny, aza atao manimbatsembana an'izany e. Eny resinao lahatra tsy maninona fa hijanona tokoa ary Nasolo hijanona no ianao zany. Misaotra ry mianta dia misaotra anao Dia ahoana ki izany? Kefa nambarako andry teo izany ho ahy. Tonga taty an-trano taty mihitsy io andry hoe hitady andry ony. Fa inona nga olona mitapy? Dia ahoana ho sisy indry tamin'izany? So dia nilazaindry taminy ara ny toerana misy Efa fantatro ka inona ny lazaiko azy eo ozy izay mihitsy mantsoko. Fa inona ny nahatsirovany atampoka teo Vizana avy any am-pandehanana avy any nga dia aty no mikorompaka. Tao aminy ary ny fijaliana no niainako taminy taoko. Izay mihitsy ny nampatsivako taminy teo nefa dia hoe tsy maintsy mahita andry ony izy. Ny zanany ony. Ny zanany? Efa tsy niraraha ihany izy kinina indray no mbola notaniany zanany. Zaza mba gagako. Fa zany aloha no afatrako. Tandremindry so dia milazalaza aminy misy anay Nareo aty ihany mantsy izao no mahafantatra ny tranonay ihany. Eno akia, ka manahoana Solo izay? Izy akia, salama tsara. Ay. Ny fahatongavan'ilay reniny avy any an-dafy izay zao no ohatran'ny mampisy olana kely anay tato atoko. Fa angaha tonga ao ny mamany? Efa tamin'iny herinandro iny. Ay ve? Fa miteraka olana ahoana aloha izany? Tena tsy ankasitrahany mihitsy akiny aminay sy Nasolo Izany ve ki? Tena mariny. Fa ahoana aloha izy tamin'ny voalohany? Eno tsara nge fa azavaiko amindry ny fandehany. Ndraiky? Efa saika andeha mihitsy le tamin'ilay faran'izay raha tsy nialaheloko amin'ny Nasolo fotsiny. Dia mieritreritra andrio mpanararaotra azy fotsiny izany io reniny? Izany mihitsy no ao an-tsainy. Mokonge izy no tena mandefa vola ho an'ny Nasolo ka hananany arena be ohatran'ireo Ay ve? Araka ireny nazavaiko tamindry ireny ihany. Mba afafasaina koa izany ramatoa izany Indray mila tsy ho zaka Tena mitady letika indray ilay masoandro vao niposaka teo. Aza miteny izany intsony ry Nasolo azy izany efa miezaka ny manazava ny sainy mamany io noho ny fitiavany andriko. Ka na io aza ngika izany. Raha mbola mitony karazana anjo izay maro isan-karazany ao an-trano ao, ataoko fa tsy haharitra ela intsony ny fijanona koa Niezaka ataony ny olona manan-kile mihitsy ireny. So koa ary dia ho ravan'izany ny fitiavandry azy. Tsy haiko intsony akirindra. Eritrereto tsara ihanyko. Raha tsy Nasolo tokoa tsy ohatran'izao ny fiainako. Tsy ohatran'izao izay telo mianaka ka ataoko fa tena hananany betsaka tokoa amin'izany. Nefa rehefa tena mienjana ve moa nitady eo amiko sy ny reniny akory atao na dia tsy sitrako ihany koa aza ny andao azy. Dia eritrereto amin'izany fa tsopana tena naniany olona jamby iny. Tena mijaly eritreritra amin'izao kirindra.
afaka ny fijaliam-batana dia miditra indray tia ny fijalian-tsaina fa dia voagadra ny fijaliana mihitsy ve za ty manana fikirizana trany akia aza manaiky resan'ny onjan-dranomasina marina fa mahiry izy nefa mety hitony any rehefa avy eo hoe isinda avokoa zaniko noeritreretiko ho lafatra indrindra ny fiainanay kanjo ty sendra ny tsy mampozina sahady ahy areve misy vahiny ato e manao mianta manahoana ianao salama tsara nareo any ie salama daholo ka ary de vo teo mihitsy any ny eritreritranao ianao ka hiatoko zany ve marina fa inona no natonga anao eritreritra azy ka malahelo azy ako sady tsy voazao ihany ko nge zany fa efa mila ho isan'andro ko raha malahelo azy ianao tsy hitako izay tsy andehananao mamangy azy ihanyko ny misy azy angamo tsy efa hitanao ry ny zara raha mba afaka makany foana tokoa mantsy satroko de satroko zany sa hoana ry mianta nareo reto koa to mifampijery fotsiny hita fa aleo amin'izay reto andeha ody fa sao dia taraka hariva ty ka andraiky osy za ty vao tonga dia andeha sady ve ianao sao dia mandroaka anao kosa ary mifahatongavako raha izany aza mieritreritra an'izany ianao fa raha ny janonako teto koa nge efa elaela ihany sady zany ankirindra marina tokoa zany ry ny zara aleo andeha fa amalaraka indray kia eny ary raha izany tsy aleo ateriko any ianao ry mianta oka izao fa ianao koa ve no andeha hisahirana anatitra any aza raisina hoe anahirana anao zany oka ihany amin'izao fa tsy maninona aleo amanaraka eno ndray arika hitako tsara zany zao fa atao amin'ity trano ray lehibe ty mianta mipetraka tsy nahapoziny tokoa ny fanarahako azy avy aty aoriana raha vao niala tao trano indrindra izy eny efa hitako ty ny trano misy ny vady aman-jana aleo anga miverina amin'izay raha pitsy vao maraina hita eo ihany ny atao lasa mivoaka na solo ary fa maninona ary izy no tsy niteny tamiko mba niaraka izay fangamo izy tsy mahita lalana aminao na jamba azy hatramin'izay tokoa nge izy tsy mila namana zany ka efa zatra miaraka aminy koa nge izy koa moa tsy mila anao ay fa aleo aloha karakaraiko ny sakafo fa ianao indray ve no vitako foana ty tsy mila pina ka za moa dia anao inona fotsiny eto vitanay foana ho an'ny fiainanay tsy misy ilana mpanampy zany kory na kely azy neny fa sao ary ianao dia mihatra fa misy ilananao eto amin'ity trano ty tsy misy na kely varay vety azy ianao mila ny volanay sy ny fanananay ato ka mitapisaka ato ary tena azo ny fanafodinao misy koa nge zanako ndray so dia mba mafy loatra kosa ny teninao zany za ndray resy ty tsy mba metsara velatsy izany ny zanako no mampalahelo ahy dia voatery tsy maintsy manaraka zay lazainy fa raha zay indry tsy ataoko inona mihitsy mandany ny fananako eto fotsiny fa ianao ve dia tsy afaka ny andray zay lazaiko mihitsy na solony tsy manaiky ny alahanay eto ka izay nge nylazako fa azo nodindri ny zanako iny aiza tokoa moa no ahitany an'izay zavatra arotsaka ao anatin'ny sakafony eo ndray fa dia inona mihitsy ny fiheveranao mpamosavy tsy haiko na izany mahalaza azy na dia mahantra fadiranovana azy tsy hanao an'izany ianao sy ny mpivarytena no mitovy sanatria na dia tsy manako hoanina za sanatria izy anao sorona ny tenako fa dia lazaiko anao zany ka tsy zany ve zao ataonao zao ianao ve dia hanambadiny zanako lavitry ny afy ny kitay raha izany no izy ataoko ary tena manamafy an'izany tokoa fa tena misy lehilahy hafa ny ambadibadika any miandry ny azonao ato fotsiny lazao avokoa izay tianao tenenina rehetra fa ny marina dia marina ihany fa ahoana ianao zay ry tovolahy manao ny ianao tompoko saika hitady ny mianta azafady tsy tapitra koa ny teniko dia efa ty sahady izy tiako io ny ianao raha matokely mitady ianao ny sipanao tsy andro nitsony ngamba ny fotoana fanomezana roa rariva dia tonga ty mihitsy izy tiako fa izy zany za ihany rery mianta Henri eno tonga hakanao sy ny zazakely
fantatra fa kambana amin'ny raha lany zanatsika. Aiza izy ireo fa te ahita azy ahy. Maninona tsara? Inona no ataonao aty? Zany fa inona indray ry mianta? Akanareo telo mianaka? Telo mianan-kiza fa ianao ve adaladala ry Henri a? Taloha ny adalana nataoko fa misy fetrany ihany izany. Efa tonga saina ankehitriny ary izay no nitadiavako anao atraizatraiza efatry ny ela. Fa ianao ty ary sao dia mihevitra fa hanaraka anao mora foana any izay, ha? Ary ianao koa ny ara sao dia mihevitra fa hamela anareo telo mianaka ty amin'ny olona tsy fantatra ty a? Manonofy ataondra ianao raha izany no izy. Efa nadonoko tamin'ireny fotoana ireny raha ny anaranao. Efa voakosoka tato am-poko. Ela izany raha misy fa io izy io eto manaraka anao any izy. Izany arako. Raha mihevitra ny amolaka fotsiny ianao dia andaholo efa tena folaka ankehitriny ry mianta. Andao amin'izay ody. Ody ihany dia ho ampijaliana, ha? Tsy misy an'izany intsony ry mianta. Reto ry zazakely. Andray. Reto ve ny zanatsika ry mianta? Apetrao ny zanako. Zanako reto ry mianta? Zanakako tsy nirarahinao hatramin'izay ha? Mbola tsy taro izao fahatongavako izao e. Mbola azo renina avokoa any tsy mety rehetra. Ela be nareo fa mandehana amin'izay miala tatatany tato loka. Eto any reny dia lasa mandeha. Lasa neny a. Efa io ny vadinao ka inona indray e. Tsy anaraka azy anaraka tokoa izy ka. Izany vadiny. Aiza ny akanjony reto zazakely reto e? Fa nisy akanjo napetraka ho azy angata ty andao rery mianta fa aza be resaka eo tsony ianao Ireny ny akanjony dia mandehana amin'izay mandeha any e. Lasa e. Neny aza tositosika ohatran'io azy lasa ianao. Aleo ampahanazava aminao aloha tsy te ian'izay fanazavana avy aminao e. Ary ny marina dia ny marina ihany. Zao hitapoko-hitaperana zao no izy ka mbola inona indray e. Neny voaire rehefa lasa any dia aza mieritreritra ny iverina ty tsony e. Mitsangana ray teo ry mianta dia ndao tsika hody fa inona ary ty ataonao ty? Andray. Mianta neny neny aiza daholo ary ny olona mianta ay tonga ianao anaka fa to mangingina be ato izany ry neny ohatrany tsy misy olona mihitsy sa iza tsony tokoa moa no eo anako ry fa lasa izy mianta sy ny zazakely sa lasa nakany amin'ny namany ka mipetra aloha ianao dia enoy avy fa misy inona ary fa ohatry ny hafahafaniko nge izany ry neny mianta efa lasa ary nasolo fa lasa izy rahalay ny vadiny teo izy dia lasa nanaraka azy any maninona tsara hoe ry neny zany vadiny izy zany olo zany anyrainjanany fa ho vadiny izany ray tonga teo iny lehilahy iny hoe ahakazo tery mianaka amin'izay hony dia inona moa dia lasa nanaraka azy izy ny anao vavika inona indray neny fa mamahazo vazy avy ianao zany tsy mamahazo vazy ianao anaka fa zany no zavanyseho teo nalay ny vadiny ahoana aza fa teny aty azoko fa nga fantatra izany vadiny izany hoe aty miantaka ka raha tsy fantany ve ho tonga aty izy akazy fa ianao ty koa dia ahoana ka nanino miantany tsy nitenin'ininy izany tamiko na farafalatsy mba niandry izay fahatongavako aloha vao mba nandeha neny ka izy azy efa dodiny ry ka hiandry anao tsony ve dia anao ve neny dia tsy mba nanaka anazy tamin'izany efa niteny azy tokoa fa nga izy ny haino ahy fantatro mihitsy fa hisy azy ny alahelinao amin'izao fandehanana izao ony tena tsy nampoziko izany ka mariny za nge efa nitenanao foana ianao nefa dia to diso nanapo tamin'ny loatra ka nino izay nambarany ianao efa fantatro fa fiatsaram-belatsy fotsiny moa ny tiavan'izy iny ianao dia vita ny anta tokoa ve tsy mahavita an'izany amiko mianta ry neny ka indrindra raha ny fampijaliana nataon'izany vadiny izany azy dia mbola iverenany aminy ray koa ve ireny ve dia olona misaraka ireny ve dia hoe niady zay nge nylazako fa tena voafitaka ianao ary vao tena milaza marina aminao fa dia ny fandray tsy tapaka ireny hatramin'izay any ny fanaterany mianta ny vola rehetra alefako aty aminao tena mafy amiko ny mieritreritra n'izany ka raha tsy mihina ianao dia anontany io ny manodidina fa tsy misy tsy mahita an'izany teo dia tena nanamafy avokoa ny manodidina fa nahita ny alany mianta sy ny zazakely teo niaraka tamin'izany lehilahy izany avokoa za ihany izany no tsy mba nanatrika an'izany dia ny fanandrify tamin'ny fotoana tsy nahateo ato koa izany za ve efa tetika voahomana ny any mianty
dia vitany mianta tokoa ve ny nandao aho noho ny inona sa noho ny tsy fanarahany sy neny. Efa niresaka nefa izay ary ataoko fa efa mazavany amin'iny fa tsy handeha intsony izy. Dia ahoana ary ty? Tsy misy fanazavana, tsy misy inona fa ohatrany nandositra fotsiny mianta. Fenao very mianta mieritreritra sa tsy e? Zanako nge reto e. Zanakao taiza ireo e? Dry fa zanantsika roa. Zanakao ka naninona ny tsy nirarahinao hatramin'izay? Ka tamin'ireny fotoana ireny mbola sendrany tsy azo amarany e. Azo mena tsy ny ary mianta. Sady za koa tsy te hiverina amin'izany intsony e. Tata rehefa lasa zany fa omeo aty ny zanako dia aleo izay andeha. Ka efa ato tranonao nge ianao zao e. Tsy hijanona ato intsony ary za koa tsy hiverina aminao izany intsony. Aza dia mafy ohatran'io moa ry anta. Mafy loatra ny nampitondrainao ary Henri. Niatra tamin'ny haiko manontolo ny fampijaliana nataonao tamiko ka tsy afaka niherika sy hiverina aminao intsony ry ahy e. Ataoko angamba fa mazava aminao izay. Dia tsy handray ny fonako mihitsy ve izany ianao e? Tsotrany omeo any zanako dia avelao andeha. Rehefa izany dia tsy misy zaza mivoaka koa eto. Andray? Fa nahoana? Izany e. Ataoko fa mazava aminao koa ngamba izay. Tsy mivoaka ny trano ato izany ny zanako. Rehefa tsy janona ianao dia ianao mandeha. Tsy anaiky an'izany mihitsy e. Dia ataovy izay ataonao rehefa tsy anaiky ianao e. Ianao tsy nane sary-tiaviny. Fa nga rehefa tsy manaiky ianao intsony dia ataonao anterisetra ohatran'izany. Afaka mandeha ianao raha te handeha. Fa ny zaza kosa mijanona eto amin'irainy. Henri, omeo ary zanako fa aza ataonao an'izany. Omeo any zanako fa ary eny. Efa tsy nirara azy hatrany am-boky ianao. Nini tsy nahafantatra azy akory. Lasa ombany lasa fa izao dia zanako izy. Tsy hanome ny zanako izany ianao. Ataovy izay ataonao fa tsy hanome Ndry, mianta? Aizy Rindra? Rindra? Rindra tsy ao e. Ary fa misy iny ty mahasipotsipotra be anao ty. Tsy izany ary njara fa misy zavatra manahirana azy zao dia izay ny saika hitadiavako ny Rindra nge. Fa misy inona ary mianta? Fa inona ny olany? Fa mbola ho ela ve Rindra vao tafaveriny Mbola tsy fantatro fa lazao alo izy mahazo anao ty. Manahirana be ry njara. Fa manahirana ahoany? Andraso aloha ary fa ho tantaraiko anao e. Dray, dia lasany izany ny zazakely. Ao aminy eo daholo ireo fa tsy omeny ahy e. Tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy. Zaza mambehivavy no anaovana herisetra. Tena tsy hitako mihitsy ity izay atao e. Dia ireny ara hiverina hipetraka aminy ao. Dia ohatrany hoe tsy manana safidy intsony Tsy misy azo terena fotsiny izany ry mianta. Ary zaza mbola tsy mahasaraka ny reniny. Etsakilany ihany koa tena mieritreritra ny nasolo ahy. Dia ahoana ozy izy amin'izao trangan-javatra izao? Hita eo ihany aloha ny amin'izay fa ny amin'ireto zanako ao reto aloha izany izao no tokony jerena maika mihitsy. Dia inona tokoa no azo atao amin'izany ary njara? Fa ianao izany tsy mazoto ny hiara hipetraka amin'ny vadinao intsony tokoa. Nefa ve moron-jara rehefa tsy omeny ary ho zanako ireo tsy hanaiky azy ahy izay na dia tsy mazoto azy. Izay nkely ny tetiny fa fantatro tsara mihitsy Tsy misy an'izany ry mianta. Ka inona ary ho ano atao amin'izany azo atao tsara mitondra an'izao raharaha izao eo anatrehan'ny fitsarana raha izay ny fipetrany. Hitory azy ve? Dia io hita eo izay tokony hitazona ny zaza. Ka raha ray ihany koa ange Henri tsy afaka ny mandahan'izany ka mety hananjo amin'ireo zaza ireo ihany koa izy. Mbola zazakely ho reny ka anao ihany ny zofenao amin'ny aloha hatreto. Tsy avoanao amin'izany izy ry mianta. Zany ve? Eno minoa ianao ary andraso hikarakarako azy fa mahafantatra momba an'izany tsara sika. Andray, atao vomoron-jara izay azonao atao hamerenana ny zanako amiko izay dia efa ampiary. Vonona ny anampy anao tokoa ary mianta. Aza matahotra ianao.
tsara angamba ny didiny voaka teo a. Manaraka ny reny ihany ny zaza aloha. Azonao tanteraka ny fihazonana azy mirahalahy zao. Tena misaotra betsaka anao ry Njara, misaotra anao mihitsy a. Tsisy tokony isaoranao ny amin'izany. Fa hoana ny momba an'ilay hoe ao aminareo any no hipetraka. Hitanao, sarotra ihany ny anekeny fitsarananao hiazona ny zaza raha toa ka tsy manana trano aleha ianao. Toko fa azonao tsara angamba ny tiako tenenina. Fa nasolo any aminy ihany izay no andeko. Marina izany. Nefa na dia ny olana ny amin'ny tsy nahatongavany teto aza efa nanahirana sy nampanahy ihany ny teo e. Misoratra amin'ny matsa zaza ka tsy maintsy sy ny tetiavana vahaolana ingany izany. Ary izay no hitako fa azonao an'izao fandreseny izao. Ay ve. Izay no tsy maintsy nataoko e. Eny ary. Fa efa tsy misy ahinao intsony amin'izany. Eny reo ay. Hoe merci Lesy a. Azontsika ihany fihazoanana maminy aina sy mamitiana kely. Tsy naposiko hoe mpisolo vava mihitsy koa nge ny asanao e. Nahoana moa no ahafantaranao an'izany e. Ianao aza ny mandatsy resaka amiko foana. Dia tena esorinao amiko izany ny zanako. Tsy hampahalalanao akory izy ireo. Dia mba andro ve ny feo miveritretanao amin'izany ry mianta? Olombelona ihany tokoa maka ny fanerenao toy izay no tsy tiako ry Henri. Na reny natongavanao teny amin'ny misy reny fotsiny aza nge efa manakorotana zavatra maro e. Tsy vitan'izany fa mbola saika ho giazonao tato koa ny zanako. Zaza izay fantatrao tsara fa mbola mila ny reniny, tsy mbola mahasaraka mihitsy ireo. Ka noho ny fitiavako aminao niny nanaovako ny reny. Ianao mantsy to tsy nandray fondrako mihitsy. Tsy misy fitiavana azo terena ohatran'izany intsony ry Henri. Fony aho mbola teo aminao tadidio tsara aloha ny nanaovanao ahy. Ka efa ela aho any nanenina amin'ny raha tsy vitako. Lazaiko anao izany ry mianta. Talohan'izay fantatro fa tena nifankatia be isika sy ianao e. Mba eritrereto ihany ireny fotoana mamy ireny. Azontsika verina anie izany ary mbola ho tsara lavitra mihoatra an'ireny aza rehefa hiampy an'ireto zanantsika ireto. Tsara rehefa mantsapa ny hadisoana vitanao aloha ianao e. Saingy tsy afaka hiverina amin'izany intsony aho. Ny roa taona latsaka efa nanova zavatra maro dia maro Henri. Eny ary. Zaho moa tsy hanery anao intsony tokoa fa eritrereto ihany e. Raha ny momba azy mirahalahy indray aza matahotra ianao fa azonao atao foana ny mitsidika azy araka izay tianao. Zanakao tokoa ireo ary tsy hoverin'izay tsy horainy ianao. Tsy maintsy anontany ianao izy. Misaotra ry mianta. Araka ny didiny men'ny fitsarana raha teo koa moa izany e. Eny ny toerana misy aty efa fantatro tsara ka tsaro fa misokatra ho anao foana ny varavarako ry mianta. Misokatra ho anareo telo mianaka rehefa voninareo. Eny izay aloha fa veloma ianao. Velominareo telo mianaka. Nangano any ny ranomasony Henri. Faharoa izao no nahitako azy toy izany. Tamin'ilay fotoana voalohany nanekiko ny fitiavany dia izao indray. Tena niova tokoa izy. Niverina tamin'ilay toetrany voalohany nambabo ahy indray. Henri, rain-janako. Tsy misy fitaizana lafatra raha tsy eo anatrehan'ny rainy sy ny reniny zaza. Efa voasolo nefa ny maharay any Henri teo anatrehan'ny lalàna. Misaotra betsaka anao aloha tamin'ny fanekenao izao fanasana izao ry mianta. Tsy misy fisaorana rehefa ianao ary no isaorana nanasako. Raha ny famindriko izao zany efa ela ihany saingy ianao moa hatramin'izay mbola nisalasala foana. Ohatran'ny hoe sy azoazonao antoka izany. Ka ianao kosa nge tsy mbola nifanerasera akaiky tamiko e. Ka izay mihitsy nge no ezahako fenona izao e. Ay. Mianta. Momba mitamberina tao anatinao ve le tianiko indray mandery? Njara. Mbola veriko aminao indray ry mianta fa tianao aho. Tena tiako ianao ary tsy
mbola nyty ohatran'izao mahazoazo mihitsy tokoa ahy. Vao mahitanao dia ohatran'ny miorooro ny saiko. Fa nahoana kosa e? Njara zavatra bitsika no mbola mifamaofao atao tsaiko an'izao fotoana izao. Mieritreritra ny zanako ary mbitika mieritreritra ny Henri ireny zanako ihany koa. Mieritreritra ny Nasolo. Izany rehetrarehetra izany no mifamezivezy atao tsaiko atao avokoa e. Fanontaniana tsotra no apetrako aminao Romianta. Moa ve manam-pitiavana ahy ianao? Izay ihany valiana dia ampy ahy. Sarotra be ny mamaly an'izany. Ay, mazava izany fa tia ahy ianao saingy ny zava-misy no manakana anao. Tsy izany? Tsy mateny ianao Njara, tsy hoe ny fitiavana anao akory ny tsy misy. Saingy tsy afaka ny an'olitra izany aminao Fa inona moa izany tena atahoranao e? Zavatra maro no mbola tokony hatrehiko ary tsy mamela hipetra-potsiny re. Ny fahafantarako an'izany aloha dia efa zava-dehibe amiko Romianta. Ahafahako miady hatramin'ny farany mba ho ato koa ianao. Njara, ny fitiavako anao dia mitory ny fahareseko. Diso izany veheveranao izany. Fandresena ho anao izany. Fandresena lehibe ho antsika. Raha naika dia ianao izany no ekeko dia ahoana ny amin'ny Nasolo? Le olona manan-kilema be fiantrana? Raha tsy izy tokoa moa toy izao ny fiainako. Ny fieritreretako an'izany dia mbola mihazo naka tsy mamela iroso eny aminao re. Ianao ihany io Romianta. Sainao ihany mitondra an'izany. Fantatro fa tsy feno ny asambaranao raha eny amin'ny Nasolo ianao. Hitanao, misento ianao. Tia azy ihany koa ary Njara. Tia azy ianao fa atao anatin'ny fotoana tena feno fahasarotana indrindra ny tsiriana izany. Hany ka misy zavatra tsy ampy foanao. Ny fonao fotsiny no mibaiko anao tia azy no ny vitany taminao. Mampalahelo ahy izy. Zao dia tsy fantatra na hanao ahoana izy ihany na hanao ahoana. Tsy intsony. Sady raha arak'izany fandehan'ny zavatra izany koa mety ho sarotra ihany ingy ny hanavotana any aminareo e. Mametraka olana betsaka teo aminay tokoa io reniny io e. Hitanao amin'izany ary ny karazana sakatsakana maro samihafa. Miaraka amiko ianao tsy misy ny olana ary tsy isy mihitsy fa dia vonona ny ampiadana anao ary Romianta. Tena teniko izany. Eny nefa na izany aza avelao aloha hieritreritra tsara fa tsy vitako ny manapa-kevitra amin'izany e. Sa matahotra ianao fa vonona ny andry ianao foana e. Hatramin'izay ela izay tokoa aza moa andro ihany ka izao mino fa fotoana kely sisa dia izay sisa nondrasany ary feno fanantenana ihany koa fa anaika ahy ianao e. Eny ka sao dia efa tokony hodiko aloha tsika fa mandeha ihany mantsy ny fotoanako. Mbola tsy tara kosa izao e. Mbola misy toerana tiako hitondrana anao izay koa ka tsy aloha mba manararoatra an'izao fotoana izao sika. Ka sao manahirana ny rindro ny zazakeloko. Aleo aloha izy ikarakara azy eo Romianta. Zavatra hainy anie izany aza manahy ianao. Asa ka aiza ny toerana hoe hitondranao azany? Inoko fa toerana tena finahitra anao tokoa izany. Nasolo. Irindra? Izy tokoa ty. Ay, manahoana Rindra? Manahoana ianao? Mandro solo e. Misaotra betsaka Rindra. Avy eto tantanako ianao aloha e. Aie, tena ela tokoa vao hitako ny tranonareo Rindra. Izany Mariny, efa oviana ny tady azy ty izy ianao hatramin'izay nahalasa ny mianty izay. Ie. Rindra, ohatrany maheno zazakely izy ndralava ve izany? Ie, ireo tokoa izy. Ndray, tena nalailo azy tokoa. Etanto hoe mba trotroko Rindra? Tsy ary re. Ndray, toy nefa ela be izany fandaozako tamin'izany. Fa angatsy eo mianta Rindra?
mianta zao tsy eo fa mbola lasa ny voakaniko. Ka ny amin'izay indrindra mantsy indrindra ny saika alehako aty aminao. Efa ela izy izany no taty aminareo ve? Voaingakaingana ihany izay ka. Tena malahelo azy ary tia fantatra ny marina ihany koa ny tena nahatongavako e. Ie. Fa hono azy indra. Fa inona ny tena marina? Mba afaka manazava amiko ve ianao sa... Nasolo angamba efa ho avy izy izay ka. Aleo izy mihitsy miresaka aminao ka. Tsy hanafina aminao ninon'inona izy akory. Fa ngako ianao tsy mahafantatra ka. Fantatro tsara ny zava-nisy rehetra e. Mpinamana izay roa ary tsy mifanafina ninon'inona mihitsy. Fa anjarany ihany no mitondra fanazavana aminao an'izany ngambako. Eny ary. Oka moa izay ry njara. Tsy maintsy azoko ianao e. Tokoa izy fa tany. Esory aloha ny tananao ry njara. Tsy mahita izay ataontsika akory izy. Manahoana ianao? Manahoana nareo? Ary toa misy olona miaraka aminao mantsy henoko. Ie, njara io. Manahoana ianao? Fa ahoana nahitanao ny taty amindrindry? Ka rehefa nikarohako nandritra amin'ny fotoana nahatra dia hitako ihany ry mianta. Saika notaniako ny misy anao ka ay ianao taty. Reto mba afaka mamelana iresaka vetivety ve nareo azafady indrindra? Ohatra marina tokoa izany. Eo tokoa aloha nareo fa mbola betsaka ny tokony hifampizarana-reo e. Ho any ambony izay aloha ka. Nasolo. Andray, tena nalahelo anao Na izaho koa zany nalahelo mafy anareo telo mianaka ary mianty. Fa naninona ho any dia nandeha tsy niteny tamiko nareo e. Lasa tsy nanao veloma fotsiny. Fantatro fa zavatra diso ny nambarany reninao anao. Azoko antoka tokoa izany. Tonga ty ianao nataoko fa hiaino izay fanazavako ka miangavy anao mba hiaino an'izany. Eny tokoa aloha ny fanazavanao fa miaino ary mianta. Ka tsy izay nambarany reninao no marina fa izay nilazaiko anao teo e. Efa namposika any izany ry mianta. Nefa dia naninona ny tsy niveriny nareo mba nanazava tamiko ny marina ka. Sady efa jamba no mbola tsy nampahalalanao ihany koa ve ny saiko? Sarotra amiko ny hanazava ny sainao amin'izany raha mbola ao ny reninao ry Nasolo Eny, fa ahoana ary mianta? Efa nraviny izany aloha na amin'ilay zazakely sy ny rainy. Ie, efa milamina tokoa ny amin'izany ka. Nanampy betsaka teny amin'ny fitsarana nahazoko ny tazona azy njara. Ay, saorana azy tokoa izany. Raha tsy teo ny fanampiana tsy fantatra intsony izay mety ny hafaran'ny zanako. Eny tokoa ary mianta. Izay fotsiny ihany no tiako fantatra fa niroroy be ihany mantsy ny saiko nieritreritra an'izany ka. Dia ahoana? Izay angamba fa andeha amin'izay aloha e. Efa nahita azy mirahalahy ihany koa mantsy ka. Andeha? Fa andeha ho aiza sahady ianao e? Andeha hiverina hody ako. Nasolo Ahoana ry mianta? Dia ahoana zany ny amintsika e? Mianta. Aza mieritreritra an'izany tsony ianao e. Efa tonga soa atao amin'ny trano rindra namanao ianao fa tsy toy izay nitranga taloha tsony e. Efa misy olona afaka niaro anao ihany koa ato. Maninona? Ndry, ataoko fa fantatro tsara ny tiako tenenina amin'izany. Tsy mitana anao aza rehefa lavitra noho ny amiko tsony ny sainao ry mianta. Omeko azo manontolo ianao. Fa izy ty resahanao e? Njara ka, njara izay manam-pitiavana anao ihany koa. Njambana dia tsy mahita aza afaka mamantatra ny zava-misy lalindalina kokoa solon'ny masonay izany. Ka fantatro tsara ny misy eo aminareo. Ary fantatro ihany koa fa aminy ianao no tena hita fahasambarana ry mianta. Nasolo? Dia ahoana izany? Izao ihany. Tianao anefa noho izay fitiavako anao izay indrindra no anomezako fahalalahana anao e. Dia ahoana? Sao mianta, adino iatreo ny amin'ilay jamba. Efa eo anatrehanao no avinao mamirapiratra ankehitriny e. Nasolo? Mianta? Fa ino ty malasa sainanao e? Mieritreritra ny fiainako ary njara. Mieritreritra izay vita rehetra. Dia ngamba koa mieritreritra ny Nasolo? Aza manome tsiny aloha ianao amin'izany. Efa mizaka ihany anefa sarotra amiko ny anadino azy ao anatin'ny fotoana fohy. Eny, za koa zany mieritreritra ihany hoe sao dia voatery fotsiny ary ianao anaiky ny fitiavako fa tsy vokatry ny fonao akory izany.
tianao any nefa tsy ampy hiratany masoandroko raha izay fitiavana anao fotsiny ihany. Tazominy tandindony lasa tsy hiratra ireny masoandroko. Asa inona no antony? Eny na za koa zany hoe matsapa fa nisy fahadisoky ihany tany voalohany. Ino nisy fahadisoky ihany satria mbola ndraiky bota amina solo ianao. Efa lasa zany. Efa lasa tokoa nefa tao anatin'izay herinandro izay aza tsy mety afaka andohanao ny tantara rehetra ka hoe tsy ho feniko angamba ny fahasambaranao ka. Ahoana? Zany ndraso fa resahako rindra dia afaka mandeha mijerenina solo any aminy ianao afaka mitsidika azy ihany. Njara? Tena avelanao tokoa ve? Ino zany no teny izany. Tsonona solo fa lasa nanaraka ny reniny any an-dafy. Fa ahoana ry tena kepoka tokoa eto am-pandrenesana an'izany. Za efa nanantena fatratra ny ahita azy. Mianta fa tena malahelo azy ve londry? Malahelo azy ary indra. Malahelo anina solo eny fa izy mirahalahy koa azy angamba tsapako fa malahelo azy. Izay koa no mahakasitina azy ireo ohatran'io. Nefa izy zany ty efa lasako. Efa lasa? Dia inona tsony moa zany sisy? Fahatserovana sisy zany rehetra zany. Fahatserovana azy sisa navelan'ity trano ity. Ndray nitsangana kiteo nitsangana dia nitaotsika aloha monjy fodiny. Fa andeha ho aizy tsy mbola azoko mihitsy ty hoe andeha tampotampoko ty ngerinjary. Mariny andeha hiampita ranomasina sika. Maninona? Zany efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra. Iny fa nantoerana lehantsika ihany aza efa tombana avokoa. Hiampita ranomasina hoana moa fa tsy azoko andeha hitsangatsangana angahy. Iny andeha haka-rivotra any ivelany ihany sika raha izay malaza azy. Ka tokony mba niteny tamiko ihany kosa ianao fa za zao tsy vonona amin'izany mihitsy nefa dia efa voavidina ohatran'ny tapakila mpiara-manidina azy tiako. Andao rehefa tsisy anenenany zany. Andao fa ahita masoandro bosaka ianao rehefa any ampitany. Dia terenao fotsiny aho zany. Maniry ianao mihitsy satria aza dimy fa tiako any ianao ary fantatro fa izay ny mahasoanao dia tonga dia nitapahako samirery zao le antsika zao. Eny ary. Fa izy zao Fatao kala miata indray ty. Fa inona indray nataondria ty Njara, fa ahoana zao fa aizy ty toerana hitondranao aty Aizy na solo? Neny, fatao mare feony mianta zany Na solo? Mianta? Andray, hitako ihany ianao. Na solo? Fa naninona ny dia nandosiranao taty malahelo anao ange Mianta, satria izay ny fantatro fa nadoniko anao vetivetika dia ny fanarahako aneny aty an-tany lavitra aty zany ko. Nefa dia tsy nahasaraka ny eritreritra tokoa zany. Na mianta zany tany Madagasikara tsy nisy masoandro nihiratra mihitsy noho ny fieritreretana anao ry Nasolo Zany ve? Tsy ampibetsaka mihitsy ny fiainany lozanao ka zay no antony nandraisako an'izao fanapahan-kevitra zao. Njara, fa ahoana Io Nasolo teo aminy ianao no nalaiko ka ataoko fa rariny raha averiko amin'ny toeranao ianao rehefa hitako fa tsy nahasoa mihitsy zany. Ny fitazonako anao dia karazany fampijaliana anao ihany koa Ka ny aminay anjara ny anareo ry mianta. Anjara tsy azon'izaniza ravaina. Andray, dia tena avy ao am-ponao tokoa ve zany? Zangy tsy nahafantatra ninona Iny ary aza miahiahtsony ianao fa efa io Nasolo Andray, misaotra ny sery Njara, misaotra anao fa tsara ihany aloha raha anontaniana ny hevitry ny anty sao dia mbola miroro isaina manko izy ko.
Efa natokako anao manontolo ny fitiavako tamin'ireny fotoana ireny ka tsy hivadika aminao intsony ahy. Andray. Nefa tsy any angamba ny olana ozy Fa inona indray mianta? Ny reninao. Andray ry izy roa. Zaho nefa tena tsapako fa tena fitiavana tokoa ny ianao ry mianta. Matoa tonga amin'izao fanapahan-kevitra faran'izao ty tovolahy ty dia tena manaika fa tiany zanako tokoa ianao sady mangataka fahamelana amin'izay rehetra nataoko taminao no misaotra anao ihany koa misaotra anao ny tiany zanako ary farany dia mitsodrano anareo Andray. Mahafinaritra ny mandre an'izany teninao zany ary neny Ka izao dia izao ihany dia tokony hiverina ny Madagasikara sika ka hanomana ny raharahanay sy mianta raha izany ko. Oay, ka efa ty ihany ve reto ka maninona raha tanterahana ty zany dia aty nareo roa no mipetraka Tsy manaika an'izany ary neny na ny nandehanako taty aza efa tsy fidy ny tamiko. Tsy maintsy any amin'ny tanin-drazako nanorenako ny tokantranoko Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Sederana Antenaina Rabearnal. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Anaty Aizipito. Ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Rioli miaraka tamin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanaditosi.